tongotrao dia miavoninahitra izy. Asaiko anao hivavaka amin'izao fotoana izao. Tompo, Andriamanitra renay, Andriamanitra avo indrindra masina mandrakizay, ampianaro izahay ho tafafantoka aminao amin'ny fotoana rehetra, satria fibanjinanay anao Jesosy no hiantoka ny fijoroan'ny finoana tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ny sainay, aoka ny fonay, aoka ny fiteninay, aoka ny fijerinay, ny mombanay rehetra manontolo Jesosy ho fanehoana ny anaranao. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Riteko tsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Taovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Misaotra an'i Jesosy tsika mbola amin'ny fotoana toy izao indray fa tsika miaraka eto, hiaraka idera, hiaraka hiankoka, hiaraka hivavaka, hiaraka hiombona latabatra amin'ny Tompo ao anatin'ny fiombonam-po sy ny fifankatiavana sy ny firaisan-tsaina rehetra. Amen. Alleluia. Hoy ny Korintiana 2:7-10 manao hoe raha tsy mijery ny tsy hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Amen. Alleluia. Alleluia. Izany no fisainana tiany Jesosy ananantsika hoe tsy mijery ny zavatra ivelany, tsy mijery ny zavatra hita maso ty dia lasa miraikitra amin'io ny fonao, fa mijery ny tsy hita hozy izy satria ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita dia haritra mandrakizay. Dia tsiny izany fa ny sainantsika dia tokony any amin'ny Tompo mandrakariva, isaina ilay mandrakizay, isaina ilay zavatra iainantsika rahatrizay miaraka amin'ny Jesosy ao an-danitra ao, ary fanomanantsika an'izany tokoa ny zavatra ataontsika ankehitriny izao, ka ataontsika tena angetaeta an'Andriamanitra hikasika ny fonao androany, asao ny fanamasina hikasika ny fonao, asao mihitsy ny fanamasina tena hoe amieno antsika dia atonga antsika iona amin'ny Jesosy ao anatin'ny fiangovana ataontsika androany. Aza velan-dalo foana ity fotoana androany ity, aoka fotoana tena iombonantsika tanteraka amin'ny Tompo, aoka fotoana tena hifankahitantsika amin'Andriamanitra. Aza vela hoe ho varimbarina ianao na zavatra tsy ampifantoka anao amin'ny fanatrian'Andriamanitra, fa aoka tena hifantoka tsara antsika tsirairay avy. Misaotra fanamasina, misaotra Jesosy io fa ianao no mitondra eto anio, misaotra fa ty fotoana ity dia fotoana manokana indray, tena hitenenanao ambony tsirairay avy, fotoana manokana indray ionanay aminao tanteraka eto amin'ny fanatrianao androany Tompo, fotoana indray tena hanovozanay fahafenonay, hanavaozanay fanoloran-tenanay, fotoana Jesosy tena hoe ionanay aminao tanteraka Jesosy, mihoatra noho ny hatramin'izay rehetra raha Tompo, satria androany koa dia fotoana izay hanolorandreo zanakao tena handevena ny lasany Jesosy ao amin'ny ranom-batisy, fa fiainam-baovao no atombo no miaraka aminao amin'ity andronio ity. Tompo malala aoka dia ianao no hiasa mahery, ianao no hiasa amin'ny fiainatsirairay avy amin'ireo tanora ireo, amin'ireo olona ireo Jesosy androany Tompo, dia tena hoe iona aminao ny tsirairay avy, dia hitenenanao ho feno ny fanahinao ny tsirairay avy. Misaotra indrindra Tompo, misaotra fanamasinao. Makataka ny tononkira azafady, mbola tsy mety ilay ordinateur. Tsakany tananao ilay rivotry iainako sika rehetra. Ilay rivotry iainako, ilay rivotry iainako, fanatrianao Tompo,
amin'ny zavatra rehetra tompo. Misaotra fa mpamindra fo ianao. Misaotra tompo fa tsy mbola tara tokoa. Misaotra Jesosy fa fiainam-baovatra no maninao an'izay mankatoanao. Mankasitraka tompo. Sokafanay ho anao fonay ankehitriny. Avy tompo kasio izay. Mikasika ny ilaina indrindra. If
Kameno sa toerana zao fanatrianao. Halleluja. Tinaino eo anilanao Tompo. Sy ny fanatrianao. Iankoka mandrakariva Tompo. Sikuni uwe wanilanao, sinifanache anao, idera siangalaza nao teso, taumi au wanilanao, sikuni uwe sinifanache anao, idera siangalaza nao teso, taumi au wanilanao. Izay misy anao Tompo, izay misy anao, no tiako mba isiahiko.
Eo atongotrao ririany Jesosy io no mahatsara anay amin'ny androm-piainanay rehetra Jesosy io eo ambany elatrao eo ambany elatrao eo ambany alika ny tsy toy amin'izay misy ny fanatrehanao misaotra Jesosy ny amin'izay zavatra rehetra no ny mbola nanomezanao anay tombonandro androany ahafahanay manolotra indray Jesosy io ilay amboara-pitiavana eo atongotrao no ny amin'ny soa rehetra no raisinay taminao ny amin'ny famonjena no raisinay taminao misaotra Jesosy io Lay mahantra tsaroko eto izamoa efa very tena tsambao nanjiny andro lavenya ni uta nanalavichai tunyansanamibe avenya pitao mitana sina vela na uver namboch
Vonina itra Vonina itra Ni ranoma nadiuni fuku Dejane wana Soja te social Soja nandrana Soja namtelana Alléluia. Aloha tsika teka mahafoan Jesosy dia manasa anareo azy toerana tompoko azafady mandroso tompoko azafady ia amin'ny voninahitra an' Jesosy tsika ny amin'ny nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia fisaorana mitafitafo no atolotro an'ny pasteur Dafinarivo sy ny pasteur rehetra ary koa ny pasteur any Paris. Za zany natsoina fianakaviana malagasy hozy malagasy hoe ny avatiana tsy raha monina andeha hiasa any Espagne dia entin'le fitiavana aloha zany niaraka tamin'ny zanako lahatokana fa lahatokana ny zanako dia hoe nareo mianaka atsoinay avy hiasa ty Espagne fa ny karama ty be dia be any Antananarivo be corona efa elaela izay tantara izay enitaona lasa teo fa ny tiako tenenina zany ny tantara ao amin'ny baiboly sy ny fijoroana vavolombelona tsy mety lany daty mandrakizay dia androany ahako ny afaka hitantaran'le izy dia tsy haiko le miaino an'le hoe fanamasina miteny hoe aza mandeha any na mandeha any any fa le amin'ny fitiavan'ny zanaka aloha dia le zanako lahy miteny hoe andona eny fa tsy misy fahasoavana ohatran'izany dia nalefa mibiesiny rehetra satria ny zanako lahy moa vazaha za koa ny anambady vazaha dia tsisy problème le nationalité le fakanisana tany dia lasa nefa ny fiainana teto tsy dia hoe ratsy be fa lamina ihany dia rehefa tonga tany Espagne niandrotry natongavana tonga dia galère ny olona nitsenanay tonga dia niavinavina be tonga dia raiso lakozy ataovy ry sasom gabine ataovy ry tsy tantaraina lava be le izy fa aleo aloha any fa rehefa tena mafy dia narary mafy tany amin'ny hôpitaly tany an-dafy ka ilay izy fatigue satria tena tsy zakako le asa dia vao nivoaka ny hôpitaly dia ozy le olona mipetrahana indray tao Espagne hoe lainga ny dokotera zany makaina sy manao repos zany fa mbola mila miasa ihany dia amin'izay matanjaka dia teo ampiasana tsy vita ntsony fa lasa zay sy le zanako nivoaka ny trano dia nanao 4 mi rehefa nandeha nanao 4 mi zay randro ray fotsiny dia nisy olona nahitanay tsy gasy fa vazaha dia inona ty ataonareo ato ambany tunnel ty dia ozy ako hoe zaho narary tany amin'ny hôpitaly dia eto vao mba mahazoazo aina aloha dia le olona tonga dia niteny taminay hoe andao ary ho any aminay fa zay manao bara dia mba asainay mipetraka kely ao an-trano mipetraka kely tao indray mafimafy ihany koa le tao dia nivoaka kely indray mandeha indray aloha dia rehefa nivoaka kely indray mandeha dia nahita olona indray niteny hoe andao hiasa any Paris tonga tany Paris netinety ihany le asa fa niasa tamina hospice mamafa malotom-bazaha sy ny karazany fa tsy nampaninina na zary amin'izany tsy mare maimbo akoriny fa hitako mihitsy ohatrany hoe zay mivavaka zay mianaka maheno fanamasina hoe atao foana aloha io dia nivoaka teo amin'izay nahazo congé kely sabotsy sy lahady dia nivoaka teny amoron-dalana dia nahita lala masinina zay ahako dia nahita malagasy talohany nakanisanay tany ivelany efa nahitako ny pasteur Dafinarivo voalohany indrindra tatsy amin'ny tranomanga satria tao za fa nahitako anazy voalohany indray tamin'ny télé izy pasteur Jao le mbola efa tamin'ny efa ela be dia ozy izay mba aiza koa raha misy an'ity fiangonana ity fa ohatran'ny mahafinaritra le izy fampianarana tonga dia aizan-javatra fa tsy fampiononana raha manam-pahoriana ianao zao dia tsy mampionona hoe rehefa amin'ny herinandro anao mahazo vola fa fampianarana tonga dia hoe solution eo ihany araka ny teneniny hoe le miracle le obstacle maharesy anazy zay moa fiteniny raha teo dia rehefa nahita olona zay tany a Paris dia gasy tonga dia mitsikitsiky ka zay mianaka koa moa raha vao mahita gasy tonga dia mitsikitsiky tonga zay dia miteny hoe faly mahita anareo miteny gasy fa tsy hoe matikambo miteny hoe bonjour dia ny olona tena fahagagana mihitsy
fa kay ty olona hitanay a nyteny taminay hoe andao iangona any aminay fa any aminay ina moa le anaran'ity ka za koa tsy mahay an'iny le abréviation iny na le anarany ara tsy fatany Tsy fa le fa- toetra no mahasarika azy. dia lasa zahay dia ny olona hitanay tao a mitsikitsiky daholy zay aloha zany no tena mampiavaka mitsikitsiky otra amin'ny pasteur d'Afinarivo sady mandray fa tsy mihafahafa dia nitantarainay mianaka le zavatra nanjoanay mianaka araka ny tenen'ny pasteur hoe le problème tsy problème fa programme an'Andriamanitra dia tonga tao zahay a tsy misy intsony ny fanafody na hitsaharana amin'io 4 mio afa-tsy mody etỳ Madagasikara dia ho faranana sy voafetra fa raha tantaraina eto mbola azo tantaraina amin'ny manaraka Tena marina loatra. za le ndray andro toy izy pasteur izy le voan'ny petit pois satria hatreto mbola miasa mafy amintsika miteny zao mbola mpiasa tranom-bazaha mafy be ny asako asan'olona telo ny ataoko fa voaroka daholo ny anakiroa dia za rery sisa tavela satria za mba tsy mangalatra sady za mba mitiany le patron zany dia mafy be loatra le asa dia nisy petit pois enina tamin'ny ratsan-tanako ka rehefa teto za tsy mivavaka hoe jesosy mba alao reo petit pois reo fa efa mahazatra ana le izy fa mifantoka fotsiny aho anatin'le fivavahana dia tapitra le fivavahana tsy nijerevako koa ry izy zako hoe kodry efa niala tapoka le zavatra teto dia tonga tany a Paris dia izy pasteur Tommy hoe iny frais hodinareo any Madagasikara nefa fotoana fohy fotsiny tsy hoe io ngeky efa mpiangona taterotona ka andao anao inona moa rakitra azafady fa katolika moa zay sy ny zanako dia tsy dia haiko loatra le fombafomba fa mbola mampianatra katesisy ihany koa amin'izao fotoana izao fa hitako tena wow voninahitra ho an'Andriamanitra pasteur Tomine natongavanay teto nanome frais d'avion sotra tompoko Nao tsika hitehaka mafoan Jesosy. Jesosy ihany no afaka mikasika fon'olona mampiseho fitiavana. Amen. Amen. Fijorona vavolombelona manaraka. Alleluia. Nanovan'i Jesosy ny fiainany. Voninahitra ny Jesosy joroko vavolombelona fa taloha za dia naditra be za dia tonga taty Antananarivo an'izay dia ozy tatiana hoe andao ozy izy hivavaka dia andao ozy izy hivavaka any am-fiangonananay dia nandeha mivavaka tany dia rehefa tonga tany dia mbola tsy dia mivavaka tsara aloha za dia ohatrany hoe marary be zany foana ny foko dia tamina fatin'ny dadanay koa narary foana ny foko dia zay pasteur hoe ataova ny fo ozy izy le vavaka anao dia nataoko tamin'ny fo an'izay le vavaka fa voninahitra ho an' Jesosy fa nisinda le aretim-poko dia tsy nala hely lavatrony Toetrako aloha taloha be kizitina be sady masika be dia izao tsy dia masika trony sady mandefitra rehefa indraindray. Alleluia. Dao tiaka mafoan Jesosy. Fijorona vavolombelona manaraka. Vavaka ao amin'ny CLP iny dia tia manaraka ity koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona eto fa taloha za tsy mahay mivavaka hoe ohatra izany za miresaka amin'ny Jesosy tena miteny amin'izay ao am-ponao fa vavaka tamin'ny fiangonana hafa taloha dia izao efa mahay mivavaka tena miresaka amin'ny Jesosy dia nisy fotoana izay nitady trano dia misy trano tiako be dia andao anontaniana amin'ny mpanofa dia efa lasa io dia anakiroa moa izay niaraka dia andao andefa tsy sitrapon'i Jesosy matoa iny tsy anjaranareo dia mivavaka izay hoe aiza no ahitana trano dia voninahitra ho an' Jesosy fa nahita tsara ve izay mianaka dia nisy fotoana dia zanako tia narary amin'ny 12 alina izy mandotso mijanona dia inona ro Jesosy ny ataoko hiantsola nefa inona moa ny afaka ataon'ny zareo satria ny andro alina dia hoe nisy fanahy masina hoe mivavah izy dia napetraka teo amin'ny lohan'ny tanako dia mivavahako izy fa voninahitra ho an' Jesosy fa mijanona daholo le nandotsona izy. Alleluia. Ay fijorona vavolombelona farany. Voninahitra ho an'Andriamanitra za zany tratran'ny fatigue dia tsy nandeha hatramin'ny pipihako sy ny kakako dia nakany amin'ny dokotera nasain'ny dokotera nanao analyse dia vao mivaly analyse dia lazain'ilay dokotera fa hoe tratran'ny VIH
dia nakany nanantona pastera avy mivavaka teto Sabotsy, dia nasaina merina nanao analizy, dia vao vita moa ilay analizy dia na tonga tany amin'ny HCR za dia ozy ilay dokotera hoe reto karazana retinreto raha misy ao dia tena vo possible. Niandra an'ilay valin'ilay analizy tsisy na dia kely amin'ilay arety. Avant sy après zany a. Alléluia. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hisotra an' Jesosy. Tena Andriamanitra irery le mpanova tsy miova ny tantara am-piainantsika tsirairay avy. Amen. Lesona antsoantsika tamin'ilay fitsoana vavolombelona voalohany a, mihaino feo an'Andriamanitra. Aleo mihaino feo an'Andriamanitra. Ozy izy mamaly hoe mikasika ilay fotoana an'Andriamanitra, aza maimaika fa mihaino tsara ao anatin'ny fotoana an'Andriamanitra, tsy tara Andriamanitra sady tsy maika, tsy lasa loha izy a, tsy mampijabaka izy a, fa tonga raha-potoana dia ndao hihaino an'Andriamanitra. Dia ilay fitsoana vavolombelona tao anelanelany, ilay vehivavy anankiroa rehefa mivavaka dia mivavaka amin'ny fotsotra sy ao am-ponao izay tenenina amin'Andriamanitra. Tsy maninona mety hoe tonga eto ianao a, mety hoe terena, mety hoe nitaritina, fa mbola tsy te hivavaka dia tenenao amin'i Jesosy. Jesosy a, raha ny atao poka aloha mbola tsy te hivavaka izany ahako, fa niterena eto, fa tonga eto moa za dia mba kasio aho mba ataovy ohatran'ireto olona mipatrapatraka reto daholo. Ozy izy le taty teo hoe tsikitsiky daholo ny olona eto, dia jereva nge ny eo akaikinao hoe tsikitsiky daholo ry zareo. Fiainana tsotra miaraka amin'Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra ao a lehibe, mpanova ny zavatra rehetra kanefa tsy miova. Jesosy Kristy tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Rehefa izy no asainao amin'ny fiainanao dia fiainanao io a hovainy tonga mahafinaritra. Tsisy olona mitsiky izany dia ratsy tare. Andriamanitra nge mijery anao mitsika sady tianao izy. Dia ilay fitsoana vavolombelona farany teo a, avant VIH sida, après a tsisy ninninina. Lehibe loatra ny Andriamanitra ao. Asandrato ny tananao dia teneno aminy ao am-ponao. Jesosy a, androany tena mankasitraka anao zay Jesosy. Ianao ilay mpanova tsy miova, ianao irery ihany tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Androany zay Jesosy dia minkohoka manoloana amin'ny fahalehibiazanao. Ampianarinao zay anana toe-botsotra miresaka aminao Jesosy a, tsy tsara velatsia fa zay aty anatinay nresanay aminao. Fantatro Jesosy fa vitanao ny zavatra rehetrarehetra, fa ianao kosa dia miandry mpivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Androany Jesosy dia minkohaka eto aminao zay, mamerina ny voninahitra rehetra any aminao. Misaotra Jesosy ny amin'ny nanafoananao ny VIH sida teo amin'ny fiainan'ilay rahalahy teo. Ianao irery ihany no mahavita an'izany Jesosy. Dia nitera sy ny laza dia ho anao irery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, anio ary ho mandrakizay. Misandrata ray a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy a, dia andao iorakoraka mafy andraisantsika amin'ny pasteur Zao. Hoe ataovy mafy ny tehaka ao ho any Jesosy. Sabotsy. Teneno akaikinao a, miasa Andriamanitra hoe mahamaolana izy hoe a, manova toetra izy hoe a, manokatra lalana izy hoe. Amen. Alleluia. Ndao manokantsika dia resaka momba ny faharetana. Fa maninona ny resaka momba ny faharetana? Ny zavatra tsara, ny zavatra tsara indrindra dia mila fotoana. Ny sakafo tsara indrindra dia sakafo karakaraina anatina fotoana maharitra. Tena marina zany. Antanio ny mpihinana sy mpikarakara, fa tena samihafa mihitsy ny sakafo enjehana faran'izay aingana sy ny sakafo anokanana ora misimisy.
mila mianatra faharetantsika. Mety maika, tena tsisy tsy maika zany. Ary tsika mino fa miracle dia afaka hitranga instantané. Fa mila mianatra ihany koa tsika maharitra. Tena hoe eny asitsika hira kely aloha dia avy eo toriteny rehefa fa. Ao foana tanao tenen'Andriamanitra Tompo, ampianaro zava-baovao androany. Ampianaro tena hoe ho tongotra ao. Ampianaro ahay anaraka anao. Ampianaro ahay andeha ao amin'ny fotoananao. Ampianaro mba tsy andeha amin'ny fisaina. Ampianaro amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nasarotraza ny lalana mankany andanitrany nao fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy sakana nasarotraza ny lalana mankany andanitrany nao fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy sakana ity Zao androso foana Jesosy. Zao androso foana minona manulo Tumpo tsy emotrao fanaraka anao tano mafy ao Tumpo tehirizo ao anao mandraky azony tanako Jesosy azony tanako azony fiainako wanao ireryao Tumpo nasarotra Jesosy dia hoany zay alleluia amin'ny anaranao Jesosy alleluia nasarotraza ny lalana mankany anyaminao mankany andanitrany nao fisedrany tsy maintsy ho lalovako tsy sakanay tsy hoany zao androso foana minona
sony fiainako hoanao hoanao irery ao tompo zay miandry anao Jehovah oh de mandroso elatrano yakarako tunivurma zay de mandroso isanazo elatrano yakarako tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a misaotranao zay andro amin'ny maraina nentinao zay afaka nitondra ny fiankofanay sy ny fideranay teo tanatrehanao misaotra betsaka ihany koa fa nampatsivinao fa ianao ilay miasa mandraka androany manova fiainana manokatra lalana manasitrana manafaka manongotra ny toetra ary mahatateraka n'le fiainam-baovao atonga anay tena olom-baovao misaotra betsaka anao zay andro maraina misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny fivoriana sy ny fotoana misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy misaotra betsaka fa hainao no mampianatra anay ho tonga eo anatrehanao ampisaorana isan'andro amin'ny fotoana rehetra ankasitrahanay Jesosy iny herinandro lasa iny herinandro anankiray izay nitantananao anay nitarihanao anay sy niarovanao anay namalianao vavaka nanehonao ny voninahitrao nanatanterahanao famatsiana nanehonao fahavokarana sy fahabetsahana nanomezanao ny sahaza sy ny ampy niainonao anay nanesoranao mivesatra teo amin'ny fiainanay nikarakarahana anay nanokafanao lalana indray adino zany rehefa misy olana sy sakatsakana obstakla manaraka indray dia toy ny adino izay efa mba nataonao sy efa nisokafanao zany mahatonga indray manokana fotoana mankasitraka sy mamey voninahitra anao misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta andro amaraina izay dia mbola tia hilaza aminao am-po ambavaka ankira fa ianao no ilainay samy miatrika ny zelalovany ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona anisan'ny zavatra iombonana eto dia ianao no ilainay fantatray fa jery anay ianao manaraka akaiky ny fiainanay ianao ary indrindra manaraka ny fiainam-panahana ianao
afaka iova ny zavatra rehetra rehefa tapa-kevitra izay ny iova avy ao anatinay. Aoka isy fahatsapana ao anatin'izay rehetra tonga manatrika eto izay afaka manaraka an'izao direct izao. Fa amin'izay rehetra mitranga sy miseho dia ianao no ilainay tokoa. Tsy ny zavatra hainao, tsy ny zavatra vitanao, eny tsy ny zavatra teneninao, fa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jangan'ny tananao dia tenenao amin'Andriamanitra ny taheta-ponao mba ho tarihany mandrakariva. Toetreo mandraky izay, tenenao amin'ny tompo ny fanantenanao ny amin'ny fanatrehany. omeko anao ny fiainako, mandray anao afasakaizanao, ianao no faniry. Amen. Sisy afa-tsy anao Jesosy. Amen. Aleluia. Tokana tsy mbafo, tsisy afaka ka ny toeranao, sy anomeny afompitiavanao, toroy lalanao, ento ao anilanao. Ianao no ilaiko, ianao no ilaiko. Ianao no ilay, ianao no irifoko, ianao no ilay, tariwaitana ianao, ianao Jesus, ianao no ilay, ianao no irifoko, ianao no irifoko, oh ianao, ianao no ilay, tariwaitanao, ianao, ianao, oh ianao, ianao Jesus, ianao reria, Mangetahitanaandriamanitra amin'ity maraintia hika mafy hoe hosana ho any amin'ny avo indrindra, ho an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, lay tokany ho memboninaitra, mandrakizay, mandrakizay, asioteka mafy tsara ho an'ny tompo e. Halleluia. Maza ho toerana vetivety ary a irositsika amin'ny sakafo-panahana ny teny
zay omen'Andriamanitra antsika indray anio. Secret ny faharetana. Ny zavatra tsara mila fotoana. Ny zavatra mila masana dia mila fotoana anamasana azy. Jereo fa rehefa tsy manam-paharetana dia inona ny contraire ny masaka? Manta. Ary ny masaka dia tsara lavitra noho ny manta. Nefa avy eo amin'ny manta raha manam-potoana dia tsy maintsy ho tonga foana eo amin'ny masaka. Zavatra anankiray dia hanomboka tsika. Raha tsy manam-paharetana ny zazambohaka, voaray volana dia efa te hivoaka izy, inona zavatra mitranga? Voaka tsisy loha izy. Ary izay vao teny hoe tsisy loha ty zazy ty. Raha izay ianao miandry dia maharitra tsara. Amen. Vita indray nefa ny 9 volana dia ho mpiretina suterena indray io zazy io hivoaka. Azontsika ve? Mino fa androany dia hisy olona eto hiamatotra. Anapahatsapana ny asarobidin'izany hoe faharetana. Matetika ny zaza no tsy manam-paharetana. Ary fony isika ny aina tanaty fahazazana dia miaina anatina tsy faharetana. Fa rehefa mialehibe ianao dia manomboka manam-paharetana ianao. Tsy avy amin'ny fitombon'ny taona fa avy amin'ny fitombon'ny zavatra takatrao na azonao. Ohatra, izay zao rehefa manao grande vacances aty Antananarivo avy any Fianarantsoa taloha, vao miainga dia efa kely sisa, vao miainga. Dia tamin'izany moa dia eo ambadika io tendrombohitra eo. Efa navely izay olona izay ka. Satria tsy marina ilay noteneniny. Satria eo ambadika ilay tendrombohitra hafa indray. Fa inona no mahatonga ilay olon-dehibe lasa tafatenen'izay? Satria tsy manam-paharetana ilay zaza. Fa nefa raha niainga dia tsy maintsy tonga. Azontsika ve? Dao sokafantsika ny Joba toko voalohany hijerintsika ny fiainan'ity lehilahy atao hoe Joba ity. Ny boky ny Joba no anisan'ny boky tsy tian'ny olona ho vakiana. Indrindra. Mety ao aoriana ny bokin'ny Apokalipsy angambany. Satria bokin'ny Apokalipsy dia mampatahotra ny olona. Boky ny Joba indray dia raha vao tsy hitanao ilay zavatra napetraka Andriamanitra ao dia tsy mahita fa tsy fahoriana ianao ao vao manomboka dia sedra. Aiza misy izany. Vakio ny Baiboly vao manomboka dia sedra. Genesis toko voalohany vao manomboka tonga dia fahasoavana. Tonga dia famoronana, fanapahana, fanjakana, tonga dia zavaboary. Fa ny Job vao manomboka tonga dia sedra. Azontsika ve izany? Fa mahavariana nefa fa misy zavatra napetraka Andriamanitra azontsika tsoahana be mihitsiny ao anatin'ny fiainan'ity lehilahy ity izay niatrika fahoriana. Joba toko voalohany dia izao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Vao manomboka ny bokin'ny Joba dia faharoa sahady ny zavatra voalaza. Dikan'izay tsy secret ho an'ny rehetra izany io efa teneninareo io izy io. Tsy haiko raha azontsika ve? Ny secret tsy tenenina am-boalohany. Ka matoa izany vao manomboka Andriamanitra miteny hoe matahotra an'Andriamanitra io dia tsy ny fahatahorana an'Andriamanitra ny secretany. Tsy haiko raha azo rengao izany. Fa ny secret arakaraka ny etaeta ao anatinao no ampahafantaran'Andriamanitra miandalana hoe izao no nahatonga n'io lehilahy io niatrika dia tafavoaka. Fa tsy ho ahtsika nefa ny leso satria prinsipa tonga dia omen'Andriamanitra hoe mahafinaritra ty rangahy ty satria ty rangahy ty na ity lehilahy ty dia marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra, mifady ny ratsy. Amin'ny 2:20 rehefa nanomboka ny tranga ny sedra anisan'ny mafimafy dia izao voalaza ny teny naran'i Jesosy hoe tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Toetra nampahomby an'i Joba izany dia izy natahotra an'Andriamanitra, izy ny fady ny ratsy, nandeha tamin'ny fahitsiana
ary karazan'olona tsy mora manota. Raha zay no raisintsika andro amin'ny maraina dia efa misy zavatra afaka iova be eo amin'ny fiainantsika. Matahory ianao an'Andriamanitra. Amen. Ilay fatahoran'Andriamanitra izay niainan'i Joba dia niseho tamin'ny alalany reto endrika vitsivitsy ireto. Tsy nijangajanga izy. Nefa izy lehilahy manam-bola. Afaka ho tonga papasosikuizana be mihitsy izy. Fa tsy nanota izy. Tsy nanota izy. Fantany fa ny vehivavy izay tsy mpanatrika fotoana eto dia tia lehilahy manam-bola. Fa tsy nanara ohatran'izay Joba. Fa nijoro ray aman-dreny izy teo tanàna sy teo firenena izay nisy azy. Ary arakaraky ny nananany vola no nitandremany ny fitondran-tenany. Mino fa manomboka miazonao hoe ohatran'iza ilay karazan'olona mahafinaritra an'Andriamanitra. Tsy nijangajanga izy. Ary izy mihitsy nilaza hoe ny masoko izy dia efa nanaovako voady, tsy hijery zazavavy, tsy hijery ankizy vavy. Hozy izy hoe aleoko mijery andrafotsy. Io ny fotsiny isan'andro eo. Tiako tenenina hoe nifantoka tamin'izay nomen'Andriamanitra izy. Tsy nanompo sampy izy. Tsy niala tamin'Andriamanitra izy. Tsy nitady Andriamanitra fanaiky ny sitrapony izy. Izay moa tsy mifanompo-tsampy. Manangana Andriamanitra azonao fehezina. Eno tsara ny ohatra hoe mandrafitra sarivongana zao ny olona ataony vato ohatra. Dia avy eo tenenina hoe io no Andriamanitra dia any anaty conscience lalany zary nanamboatra an'io koa hoe nibaiko Azitsika ve zany? Satria mamoron'Andriamanitra ho tompona ny olona mba hanao izay tiany izy fa mody hoe manangan'Andriamanitra. Mamita teny izay olona izay. Izay mahatonga an'Andriamanitra tsy nataonao izy tsy natao tanana fa izy nanao anao ary izy no Andriamanitra ao ianao mila miverina sy manompo azy. Tsy nanompo sampy Joba nefa mpanan-karena be mihitsy. Tsy mba niazona izay anjara tokony ho an'ny rehetra izy. Tsy ho safoky fotsiny io satria tsy izay ny tena anton'ilay fotoanantsika androany. Fa tia ilaza aminao hoe zany ny fiainana niainan'ity Joba ity. Misy olona sahirana tonga teo aminy nomeny. Nisy mpitondra tena tonga teo aminy nomeny. Nisy kamboty tonga teo aminy nomeny. Nisy vahiny tsy fantany tonga teo aminy nomeny. Nisy mahantra tonga teo aminy nomeny. Misy olona nanana an'ity karazana olana sy klema sy zavatra be dia be ity. Nisy anjara foana nizarainy Joba. Ary Baiboly koa dia milaza fa tsy mba nitoko tamin'izay nananany ity lehilahy ity. Inona no mahatonga an'izay? Satria izy matahotra an'Andriamanitra. Ezekiel 14:14 dia manambara amin'anaran'i Jesosy hoe na dia ao azy reto telo lahy reto, Noa, Daniel ary Joba, dia ny tenany ihany no voavonjy noho ny fahamarinana, ho Jehovah Tompo. Izy telo lahy reto izany eo imason'Andriamanitra dia anisany nitsongain'Andriamanitra manokana ara-pifidianana fa niaina fiainam-pahamarinana afaka miady ho an'ny hafa. Tavorora maheno tsara tsika hoe tafiditra ao anatin'ilay olona niainan'ilay fahamarinana Joba. Izany hoe olona tia manelanelana ho an'ny hafa. Raha atao amina voambolana hafa dia hoe tia mamonjy ny hafa. Dao ary. Joba 29:4. Hozy izy ny Baiboly amin'anaran'i Jesosy hoe raha niseho teo amin'laiko ny fisakaizan'Andriamanitra. Ny voalazany dika teny fototra amin'ilay fisakaizan'Andriamanitra dia hozy izy Joba hoe tamin'ny fotoana mbola teo amin'ny fiainako ny secret an'Andriamanitra. Misy secret ny fiainana reto tsy mandeha ho azy io. Misy zavatra izay mampandeha an'io. Tsy zavatra miova ho azy zany fa misy zavatra izay mampiova an'io. Amen. Andino fadimy, inona ilay secret? Fony mbola teo amiko ny tsy to, na inky hoe fony mbola niaraka tamiko ny tsy to,
na inkio hoe fony mbola minomba Andriamanitra. Io le tenenina foana hoe ombanao aneny tompo indro zao ombanao mandrakare ombara-patoka fatapera zao to zao. Dikan'iny hoe fomba an'iny a dia hoe Andriamanitra miaraka aminao. Ny secret hitan'ny Job dia ny fahafahany manome zay fepetra tonga an'Andriamanitra azoto hiaraka aminy. Manaraka tsara ianao a? Tsisy mamaly. Manaraka tsara ianao a? Zay vao nisy namaly. Andriamanitra zany tsy tonga dia miaraka aminao fotsiny. Voalohany zay. Tsy hoe tonga eto ianao tonga dia miaraka aminao izy satria hitany ianao. Saotra betsaka ianao tonga nanatrika amin'ny fotoana dia miaraka aminao a. Tsy hoe ory olona iarahana izy, fa ory fo izy. Tsy ampy fo Andriamanitra. Eto dia mazava be, nangeta eto Job. Ahoana mba ahafahako miaina zavatra hafa kely tsy iaina ny daholobe. Dia rehefa nangeta eto izy ny alalan'Andriamanitra dia ny zavatra nasehon'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe za afaka miaraka aminao. Tena akaikinao Andriamanitra afaka miaraka aminao hoe. Ianao afaka miaraka amin'Andriamanitra hoe. Hainareo dikan'ilay plus le azo fijaliana iny plus. Dikan'iny dia hoe ataovy plus Andriamanitra ny fiainanao. Amen. Dia ho hitanao fa misy zavatra be dia be hisokatra sy mety eo. Satria tokantrano plus Andriamanitra mety be eo. Amen. Fianarana plus tokantrano. Plus mbola tsy tokantrano aloha. Ndray ratsy aloha. Sao dia misy falifaly hoe pastera mihitsy ny teny hoe fianarana plus tokantrano. Fa madika le teny e. Fa na dia zany ary voninahitra ny pastera atao amin'ny tanàna hitsotra ny fianamasina rehefa ampitoana ka tokony hiroso a. Fa ao amin'i Jesosy tsara. Averiko a, io tokantranonao io asio azo fijaliana plus Andriamanitra fotsiny a dia ho hitanao fa iovy eo. Ny fahatanoranao io asio Andriamanitra io. Amen pasteur. Zay tsy mba nanana opportunité anasan'Andriamanitra tamin'ny fahatanoranay. Efa lehibe vao manovokovoka. Tsy midiko zany hoe tara, tsy izy tara zany hoe rasta. Satria fotoanan'Andriamanitra dia fotoana tsara sy mety indrindra. Io asanao io fantatro fa voafehanao io. Efa pro max 2 ianao anatin'io. Fa asio azo fijaliana, tao plus asio Andriamanitra fotsiny. Dia ho hitanao fa hiovany zavatra rehetra. Io fahatsara-tarehanao io, ampio Andriamanitra io, dia ho hitanao fa tsy hampanotanao io, ary ho tehirizin'Andriamanitra io. Na firy taona ianao, na firy taona ianao. Amen! Fa zao asio plus Andriamanitra. Eniny dia voly le izy, ty plus ty kapohanao zao, mivadika foandray, maika multiplication. Ka zao aza taitranao fa zay ataony ao, tsy maintsy mihafara ny voninahitr'Andriamanitra. Ny secret azony Job dia Andriamanitra ny bitsika tao anatin'ny fony hoe anisan'ny zavatra omeko anao dia za afaka miaraka aminao. Amen. Ny 5 le vakitsika teo. Fony mbola teo amiko ny tsy to ary nanodidina ny zanako. Ny fomba an'Andriamanitra na ny hoe fiarahan'Andriamanitra aminao dia afaka hitondra fitahiana. Genesis 26:3 dia nisy miteny izany izy Andriamanitra hoe ombanao sy hitanao. Zany hoe bénédiction avy amin'ny fiarahan'Andriamanitra aminao. Eo aloha Andriamanitra vao béni ianao. Ataovy amen. Inona le bénédiction ny ainan'i Job any boky Salamo izy no hazavaina. Salamo 8:7 128:3 naran'i Jesosy. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ary ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatra ao. Taditsika le voalazan'ny Job toko 7:20 teo a. Ozy izy hoe niaraka tamiko Andriamanitra ozy izy dia nanodidina ny zanako. Iny le manodidina ny zanako iny voalazan'ny Salamo 128
fa tena fitahiana avy amin'Andriamanitra iny ho an'izay lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Hitantsika amin'izay a, matahotra an'Andriamanitra zao mba le hatramin'ny voalohany dia nisokafan'Andriamanitra ny masom-panahy, ny alala, fa misy karazam-pitahiana voaomana ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Tena akaikinao, misy fitahiana voaomana ho an'izay matahotra an'Andriamanitra hoe. Amen. Ohatry ny ahoana le nahatonga an'Andriamanitra naneho fombana. Hiditra amin'izay tsika dia ho hitanao ina nidiran'izay amin'ilay faharetana. Fa mila azotsika aloha ilay zavatra niainan'ity lehilahy ity vao hiditsika ny amin'ilay secret. Satria ilay secret tsy voaresaka eto, fa voaresaka any ariana be. Izay mampa-secret azy. Raha zavaiko. Ny ankabeazan'ny secret ao anatin'ny Baiboly dia any amin'ny epistily daholo no navoaka an'Andriamanitra. Ny antony, any amin'ny epistily Andriamanitra ao anatin'ny olona mirevele izay tena ho ampon'Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta taloha, Andriamanitra maniraka mpanompo mitondra hafatra. Dia misy fotoana tsy pura le message entin'le messager, mifangaro amin'ny toetran'le messager. Izay mahatonga an'i Jesosy tsy maintsy nidina mba hahatonga ny olona mantatra hoe izao no tena tao ampon'Andriamanitra, fa tsy araka le interprétation ny eritreretin'ny olona azy satria izay no mbo hitany dia tonga dia natao fotsiny hoe izay Andriamanitra. Ohatra, prodige ny ranomasina mena misokatra, finoana ny zanak'Israely mandeha ambany rano, fa mirakla ny ranomasina mena mikatona. Say minerafa indray resantsika an'izay. Alleluia. Dia rehefa mijery an'izay ianao dia izao no lesona tsy ho anao. Farao aiza moa? Ao fara. Ny anarany koa hoe fara, farao, fara, ao fara. Ny mpanenjika aiza? Any ariana. Ary rehefa mitsangana Andriamanitra dia maninona ny mpanenjika? Maninona? Ringana, tsy zany. Fa rehefa tonga Jesosy, jerevany Saoly, tia mpanenjika, na ringana ve? Natsangany, kasihany, novainy, lasa mpanatrika fandraisana isaky ny sabotsy maraina. Hitanareo amin'izay, raha vao diso ny fandraisanao an'ilay teny, dia lasa diso ny fomba fahitanao an'Andriamanitra. Fa tsy maintsy naringana ny Egiptiana satria mbola tsy afaka nanao délivrance Andriamanitra tamin'izany. Dikan'izay, izay olona manao fanekena amin'ny devoly dia tsy maintsy haringana mba tsy epitana hitohy ilay asan'ny devoly. Fa rehefa tonga Jesosy, tonga ny fanjakan'Andriamanitra, tonga ny fanamasina, tsy mila haringana intsony izay olona misy devoly fa azo délivrena amin'ny alalan'ny parole sy ny anaran'i Jesosy. Asio tiaka mafitsara ho an'ny tompo moa. Ohatry ny ahoana no nahatonga ny Joba sy ireo olona be dia be lasa niaina ny fomban'Andriamanitra. Zavatra anankiroa aloha. Voalohany, izay manetry tena no omban'Andriamanitra. Ny teny tamin'ity iraka ity Jesosy tamin'ny alalan'ny mama volavana Germaine na mama Nenilava, izay nampiantso ny dadafoy tamin'izany. Tompo ilay mahafinaritra reta. Tamin'ny fangaro Nenilava mampiasa ny dadafoy dia fa alleluia. Dia nitenenina, anaka hozy izy. Ho an'izay mahalala ny tantarany hvkl ahoana? Histozio ny rao maraina. Coefficient misimisy ty ahoana izy ny tompo? Manetretena. 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 Fanetretena intelo. Rehefa niseho mivantana amin'izay Jesosy, dia izao niteneniny, indro izao ombanao mandrakariva. Ambara-patonga fataperan'izao tontolo izao. Rehefa niteny Moïse, irahanao andeha. Votsane ny vavako hoe. Tonga dia nitsangan'Andriamanitra. Omba ny vavanao aho. Hitanao ve Andriamanitra anatin'izany teny izany? Zay kenao fa faible no hijoroan'Andriamanitra iarahany aminao. Gideona, to dia narabain'ny anjely izy. Ahoana moa ilay fiaraban'ny anjely ny Gideona? Maninona lehilahy mahery?
neny teny zavatra zany le anjelony zay tsisy ny fifandirana nyresaka ry zareo. Alleloia. Rehefa nyresaka Andriamanitra nampiteny an'ilay anjely, dia zao nyteny an'ilay anjely hoe ianao anie no fidian'Andriamanitra, ianao no ampiasain'Andriamanitra. Io fijaliana hitanao iaina amin'ny firenenao io, ianao no atsangan'Andriamanitra. Toy izy Gideona. Zany avy amin'ny firenena kely, ary zahay avy amin'ny fianakaviana mantra. Tsy laibany, tsy mpanana. Tena tsorona aminao ry anjely fa alohan'ny alanao eto raha mba misy vola azonao apetraka kely fa tena sahiran'izay. Azonao angamba le izy. Foavoavo ny teny an'izay Gideona, tonga dia Andriamanitra hoe momba anao fa maninona le olona mahatsapa tena ho faible ny tonga dia anomezan'Andriamanitra promesina fombana, satria Andriamanitra tsy momba olona mahery. Ka raha tonga eto ianao androany maraina dia mampatsiaro Andriamanitra fa ao anatin'ilay ohatran'ny ianao mahatsapa tena tsy mahavita iny, ijoro Andriamanitra hiteny hoe hovitaiko amin'izay. Amen. Mety mahay ianao fa rehefa miresaka amin'Andriamanitra dia tenenao Andriamanitra misy zavatra mbola tsy haiko Tompo. Tsy haiko ny refiny kintana, nisan'ny zareo sy ny anarany. Raha zay fotsiny dia ndana mianatra fa mila mianatra ianao. Mitodika ho an'ny ankizy rehetra, mazotoa mianatra fa misy zavatra mbola tsy hainareo mandraka androany. Na zay koa ry anatra. Amen. Ary zay mahatonga ny mpanaradian'i Kristy izy ny anarany. Mpilalao, mpianatra. Fa maninona ny disipla no anaran'ny mpanaradian'i Jesosy? Misy disiplina mila arahana ao anatin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Taiza ho aiza Joba ny nanambarany tenany fa faible. Nefa izy ary dia voalaza fa mpanan-karena indrindra. Mpanan-karena indrindra tany amin'ny faritra Atsinanana. Tsy olo-kolopona io rangahy io. Olona nanana na izy azy. Tompona fananana anisan'ny ikoizany. Nefa zao no nambarany eo amin'ny Joba 40 verset 4 naran'i Jesosy. Indro tsinitsinina. Normal reto. Normal ny fijoroan'Andriamanitra hanome zavatra be dehibe an'ity rangahy ity. Satria ninona zavatra be dehibe dia mahatsiaro tena foana izy ho tsinitsinina. Tena kaikinao aza mahatsapa ny tenanao ho zavatra hoe miaraha amin'Andriamanitra hoe mahita anao hoe ho tsinitsinina hoe. Ny olona mahatsapa ny tenany ho tsinitsinina no hijoroan'Andriamanitra ny fombana. Zay mahatonga ny Jakoba dia voalaza fa Jakoba kankana. Ianao zao rehefa teneny no ty ohatry ny kankana. Tena testana fatafitonana be zany Tena inona ny tianao teneny azy zany aloha ohatran'ny fizahan-toetra be zany. Fa Jakoba tsy tafitohana. Satria fantatra Jakoba tsara fa ny toerana nisy azy manoloana an'Andriamanitra dia toy ny kankana nila vonjy sy natao hiankina amin'Andriamanitra. Fomba fitenin'i Davida indray dia olotra hono izy. Ka reny olona miaraka amin'Andriamanitra ireny zany rehefa tena miresaka amin'Andriamanitra dia io avoaka amin'ny Baiboly io, tsy olona mametraka ny tenany ho ngeza sy ho lehibe na ho zavatra, fa olona mametraka ny fahatsapany ho faible, tsy mahavita ary tena tsy mahefa. Dia zay fifandraisam-piankinana zay ilaitsika. Satria zasa ianao dia tsy mahazo maka autonomie amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy dépendant total amin'Andriamanitra. Anankiray, izay manetry tena no omban'Andriamanitra. Faharoa, ny programan'ilay fombana tsy hoe ho anao na hijanona eo aminao, fa ho programa mpamonjena ny maro. Raisinao tsy izay zafady. Voalohany, izay manetry tena no iarahan'Andriamanitra. Avereny izay, izay manetry tena no iarahan'Andriamanitra hoe. Ho amin'ny programa mpamonjena ny maro hoe, avereny izay, ho amin'ny programa mpamonjena ny maro. Ohatra, miteny zao Andriamanitra amin'ny bokin'i Jeremia hoe ombanao amonjy anao. Inona ny tiana tenena pasteur teo zao personnel le famonjena, nefa ny zavatra teneninao
kolektif ao an'olona be deaibe. Zao ny antony. Matoa Andriamanitra hamonjy anao dia ampiasa an'le témoignage mpamonjena ny ainanao izy hamonjena ny hafa. Raha hikitika amin'ny fiainanao zany Andriamanitra androany maraina dia tsy hoe vavolombelona ho tazotazominao rery any an-tranotranonao rery any le izy. Fa tian'Andriamanitra hijoroanao ara-potoana, mety ho eto, mety any am-pianarana, mety any am-piasana, mety any am-fianakaviana, ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Tsy ho amina tanjona anehoana fa miaraka aminao Andriamanitra, fa ho amina tanjona anairana ny hafa, fa afaka vonjen'Andriamanitra koa izy. Dia ho hitantsika fa raha olona rehetra izay nomban'Andriamanitra nisy programa mpamonjena daholo tao ambadika ilay izy. Matoa izao Andriamanitra ny teny hoe ombanao ary Gideona dia hamonjy ny zanak'Israely amin'ny Midianita. Ombanao ary Mosesy amin'ny Egyptianina. Tahaka nombako Mosesy nombako anao ry Josoa amin'ny Kananita. Ka za mahita fa ny fomba an'Andriamanitra efa nitenen'ny 4 taona lasa izay, tian'Andriamanitra ho azo tsapataina réel sy mivaingana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy rehefa manaiky ianao voalohany anety tena, faharoa misibla lavidavitra kokoa ianao, tsy ianao rery nisitraka an'ilay fombana fa olona be deaibe amin'ny alalan'ny fahaveloman'i Jesosy ampiasanao sy ampiasany toetranao mba hahatonga anao olona be deaibe ho vovonjy amin'ny fiarahanao sy Andriamanitra. Sy teka mafitsara ho an'ny tompo moa. Nahita ny tena notsinitsininy Job dia nitsangan'Andriamanitra nanova ny fiainany. Dia tsika hijery ny zavatra nitenen'i Jesosy vetivety. Hoy Jesosy John 8:29. Ao Jesosy maneho ny anisany ny teny atao hoe ny secret dia any amin'ny epistily. Marina be izay anisany koa nefa ny secret milohany isehoan'ilay izany amin'ny epistily dia zavatra tenenin'i Jesosy mivantana. Hozy izy zay naniraka dia eto amiko, na ihany koa hoe zay naniraka dia miaraka amiko, na ihany koa hoe zay naniraka dia momba. Tsy nandao ao irery izy satria za manao izay sitrany mandrakariva. Misy continuité eto azavain'i Jesosy. Le hitantsika tamin'ny voalohany manetry tena tsy mahavita ianao. Tena kaikanao manetry tena tsy mahavita rery hoe avy ireny izay. Ny zavatra tenenin'i Jesosy eto dia zao. Ohatra zao ilay izy. Aiza moa pastery aza teo? Avy pastora vetivety. Eo pastery vetivety. Dia fa tsy hitan'izao rehetra tsara pastery. Eo zao. Pasteur zany zao ataontsika hoe manao mijouer rôle ny Andriamanitra. Sambatra be izy. Alleluia. Dia za mijouer rôle ny olona. Sambatra be koa zany. Amen. Manetry tena tsy vitako rery le izy dia mamaly pasteur Ihaja afaka vitaiko le izy. Inona ny réaction tokony ataoko? Tokony manao ny fomba rehetra mba ho finaritra le mahavita n'le tsy vitako. Toy izy Jesosy manao izay sitrany aho izy satria izy miaraka amiko no mahatonga ny zavatra rehetra ho ataoko ho vita. Fa tsy hoe tsy vitako dia miteny Andriamanitra hoe ndao ary tsika hivavaka tsy handeha koa. Tsy izay. Rehefa tsy mahavita dia sady manao mampalahelo mila miankina tsara amin'ilay mahavita. Mazava ve zany? Dikan'izay mipirina tsara zany ianao satria tsy vitanao rery le izy fa vao miteny le mahavita dia faingana ianao mankatoa satria fantatrao fa raha elan'le mahavita eo dia miala le vita. Asika ve? Zany hoe tsy mijanona fotsiny eo amin'ilay hoe tsy vitako dia manao amenina fotsiny hoe vitany. Fa mila mitoy izy hoe inona ny tokony ataoko mba ho tamana miaraka amiko le mahavita. Teka mafitsika eo amin'ny tompo amin'ny pastery Ihaja izay nanaiky anao Andriamanitra. Hozy izy Jesosy doing that please him. Zafady amin'ny teny Anglisy. Manao izay afinaritra azy satria izy no hiaraka amiko amitan'le tsy vitako. Izay mahafinaritra azy, tena kaikanao tsy izay mahafinaritra anao hoe fa izay mahafinaritra an'Andriamanitra hoe.
Ozy tonga dia misy misaina hoe ka le mahafinaritra an'Andriamanitra ny tena ennuyeux be. Sura ve ianao? Mandrosoa dia ho hitanao fa ny tena revy révélation ohatra dia ao amin'i Jesosy. Ny tena filinina ao amin'i Jesosy. Alohan'ny hijoroako ho paster eto misy ny lalana efa nitiavana fa tena sahako mijoro vavolombelona aminao. Ry ankizy, ry zandrisany, ry ray aman-drenisany ary izay rehetra manatrika eto fa tsisy ohatry ny ao amin'i Jesosy zany. Ao amin'i Jesosy ny tena fahasambarana. Ao amin'i Jesosy ny tena fiadanana. Rehefa miteny Jesosy hoe tsy mety amintsika any, izay le izy izay, dia aza mametra-panontaniana na aza miady hevitra. Ekeo fotsiny fa matoy izy miteny hoe tsy mety amintsika any, dia tsy mila manandrana. Ndao antsika eritreritra efa tenenina ianao, ny taina alika tsy azo hohanina. Dia mbola miinsiste ianao. Izy akoa nitefa tsy azo hohanina tony. Ny andro paster akoa efa antitra tsy aiza ilay sotro kely teo e, sady ohatry mousse au chocolat, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Dia alainao iny, ohatran'ilay glace le efa hempo ireny. Dia ahoana? Ka efa tenenina fa tsy azo hohaniko, mbola miinsiste ianao. Dao tsika isaina. Fa izy zany teny fa tsy azo hohanina ny kakanto. Za manana valiny. Teneniko. Nisy efa nanandrana tao. Nisy efa nanandrana dia izy teny aza mihinana an'io nareo. Andriamanitra anie mihendry rehefa mitenenao izy aza manota. Tsy mety io izay. Aza mandainga. Aza miady. Aza mangalatra. Tadio azay mangalatra stylo very trosy. Ary very anatin'ilay trosy ny goûter. Mafy be zany reto. Zay mangalatra trosy very cartable. Tandremo famafazana fa ho avy ny fijinjana. Zay tenenin'Andriamanitra tsy mila testena. Fa izy tsy manazava, teny fotsiny izy, tsy mety amintsika ty. Eny tratran'ny adala ny fahatezerana. Aza mifanendrikely efa za tsy adala. Efa adala miresaka be. Baiboly miteny fa eny tratran'ny adala ny fahatezerana. Rehefa tsy te ho atao adala, aza tesitra. Ka le zavatra ny pastera mahatesitra. Ao anatinao ny fanamasina. Afaka ampanginanao sy amoahanao ny fatonianao mba hisy safidy réaction tsara ianao. Afaka mitatashika anie ianao fa afaka mangina koa. Afaka manao maso mboritsoloza fa afaka manao maso mboromailala. Safidy le izy. Manaova zay mahafinaritra an'Andriamanitra. Manaova zay ankasitrahan'Andriamanitra. Aoka isika arisika anao zay mahafinaritra n'le mahafeno ny rehetra. Averiko. Ny olona omban'Andriamanitra dia zay olona mahatsapa ny tena ny faible. Fa le faible mila manao zay atamana n'le fort. Ao zao indray le izy. Miara manao baolina zany. Loatsy ananana joueur fa samy misy joueur tiana mantsy dia sao dia misy mangarika rehefa mirava avy hoe manina pastira tsy hanana ataony exemple. Misy footballeur may be anankiray zay zao ny anarany. Marmite d'or, ray ballon d'or nefa azony zafady. Misy olo anankiray tena mahay be mihitsy zany hoe champion izy, tena champion. Dia tena hoe tsisy victoire mihitsy le ekipa. Fa vao nanetry tena ny joueur hoe tena tsy vity tiry coach. Dia saina le coach andaontsika isainareo izy ny champion ampidirina. Vao miditra le champion, dia tsy hoe enao rery efa tsy naharesy. Tsy haiko raha zareo hoe. Dia mbeo lenao ndray mibotsibotsiny hoe fahitako anazy aloha tokony ho remplaçant le riva zay nefa ela tato Enao efa sady ela tsy mamono baolina. Raso aloha vetivety.
Ny objectifan'ny ekipa anie tsy hainao miakatra eny ambony terrain, fandresena. Ny objectifany tsy hainao miady eny fandresena. Avelao Andriamanitra hiady ho anao fa izy ny manana ny palmarès faran'izay enjana indrindra. Izy naresan'ny fahafatesana. Izy nanome exemple fa possible olona fa tsy manota. Dia misy miteny hoe tsy possible izany pastera. Teo izy Jesosy possible izany rehefa misy Andriamanitra. Dia naseho an' Jesosy nandritry ny fotoana naterahana hatramin'ny fotoana Krismasy ka hatramin'ny fotoanan'ny Paska na hafatesana dia tsy nahalala ota mihitsy hono izy. Tsy nanota. Izany hoe sokafan'Andriamanitra le modèle tsara ho ao anatinao fa le impossible nandritry ny 4000 ans possible rehefa tonga Jesosy. Afaka hosokafanao zany ny sainao, possible ianao miaina perfection, possible ianao tsy manondra an'izany intsony, possible ianao tsy mamaky vilia zany, tena possible akay zany, tsisy vilia vaky zany intsony ao an-trano, tsisy tena possible. Ianao fotsiny tsy manaiky an'ilay izy fa Andriamanitra efa nanokatra an'ilay izy tamin'ny alalan'ny fidinan' Jesosy sy ny fanekeny apiditra ao anatinao ny fanahy izay nampiavaka azy. Ho amin'ny mpianatra, possible ianao tsy manao rature mihitsy. Possible tsisy diso ny exercice. Possible ary vita ny examen dia ianao indray no mame ino ty? Mame sujet ho an'ny profy. Tiako tenena zany hoe tena afaka ataon'Andriamanitra izany. Fa zao efa domelin'le tontolon'ny fahotana nandritra ny efatra arivo taona ny olona dia sarotra be amin'ny olona ny hoe aiza koa misy olona dia tsy manota mihitsy ve fa tonga Jesosy ny teny fa possible le izy. Ary izay mahatonga Jesosy ny teny hoe zaho izy manao izay sitrany mandrakariva satria izy no miaraka amiko. Leo tsika hijery vetivety. Oviany Jesosy ny voalaza fa nankasitrahan'Andriamanitra. Matthieu 3:17. Naran'i Jesosy. Nzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Vita batisy Jesosy no nankasitrahany rainy fa mahafinaritra azy. Inona no nahafinaritra ny dadany? Dadan' Jesosy io. Le izy nyrobo-drano ve? Sanatria ve tena tsy nyrobo-drano izy ve Jesosy hatramin'izay ve? Dia tena hoe sambany izy na nyroboka raha fa tena nankasitrahako izy. Tsy rano le izy fa le nanekeny Jesosy ho atao batisany fibebahana nefa izy tsy mila mibebaka satria izy tsy manota. Hitantsika amin'izay ve le aiza ho aiza le toeran'le fankasitran'Andriamanitra? Niankina tamin'Andriamanitra izy satria izay ny lalina tsy maintsy andehanana. Nisy fiantraikany tamin'ny famonjena n'izao tontolo izao izay antony nidinany le fanekeny ho atao batisy, le fanekeny aka ny toera maro. Avy any amin'ny toeran'ny voninahitra izy nidina teo amin'ny enatra naka ny toeran'ny mpanota. Manomboka hitanao amin'izay ve le fankasitrahana? Angania mba mahita ianao. Amen. Faly Andriamanitra rehefa manetry teny ianao zany. Faly Andriamanitra rehefa manaiky ianao andeha eo amin'izay ilana ianao. Teneno akaikinao, misy zavatra ilanao an'Andriamanitra hoe fa misy zavatra ilan'Andriamanitra anao Teto izao ny ilan'Andriamanitra an' Jesosy dia ho atao batisy izy hitondra ny fahotan'izao tontolo izao mba hahafahan'izay rehetra mandray an' Jesosy aty aoriana ho connecté amin'izany batisy izany dia ho tanteraka le symbole hoe asitrika ianao miara-maty amin'i Kristy dia hatsangana ianao miara-velona sy miara-tsangana amin'ny Kristy. Matthieu 12:18. Naran'i Jesosy. Indro ny mpanomboka izay ny fidiko ny malalako izay sitrako ny foko indrindra apetraka eo aminy ny fanahiko ary hitory ny rariny amin'ny jentilisa izy. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe aneo fitsarana amin'ny jentilisa izy. Aiza ho anatina fitsarana ny toerany fankasitrahan'Andriamanitra. Lesona. Raha vao mitsara jentilisa ianao dia inona ny karazana fitsarana mba hahatonga anao ho ankasitrahan'Andriamanitra. Ohatra, vao mahita jentilisa dia miteny hoe tono le very tsisy inany. Ankasitraka ve Andriamanitra? Any. Dia maninona mbola ataonao nefa izany indray? Indray tsy be dia be. Rehefa mahita jentilisa ianao, efa nomena fahafahana hitsara ianao. Fa tian'Andriamanitra ho hainao ny manavaka an'ilay personne sy ny actionny.
na ny parolany. Mety miteniteny foana le jentilisa, dia aoka le teniteny foana ny tsiraisinao, fa le jentilisa mbola tsaroana mambavaka amin'ny fonena foana hoe tompo vonjeo izy. Zay karazana fitsaran'izay, ozy izy ny baiboly eto, ny mpanomboka izay metrahako ny fanahiko ozy izy dia afaka mitsara ny jentilisa. Ko azonareo ve zany? Mankasitraka anao Andriamanitra rehefa vitanao ny mitsara ny zavatra ataon'le olona fa tsy le olona ny tsarainao. Tena kaikinao afaka tsarainao le zavatra teneniny hoe tsy marina zany, hoe misy mihoatra kosa izy zany teneno izy afaka tsarainao ny zavatra ataony hoe tsy rariny iny, fa le olona hoe tsy azonao tsaraina hoe. Manomboka androany maraina, aoka ianao tsy ho mpitsara olona. Mahaiza manavaka tsara efa mizavatra mitranga na ao atokantrano azy. Tsy izy zay ka. Ohatra le fitenin'ny mama le hoe, ozy izy pasteur Rodolphe ndray mandeha, tsy tiako ianao. Ozy izy mama hoe, tsy marina zany. Quel discernement, zany ka discernement. Amin'ny teny gasy zany discernement. Asika ve? Satria ao anatin'ny zavatra ny famaofaotra indray misy fodo sorenako ohatranao mba sorenako. Ao anatin'izay mila mahay midiserne ianao. Ka fahasorenana io fa izy ohatr'izao. Ao zao misy miteny hoe dia ahoana ny ao aminareo? Ny any amin'ny zareo aloha ny tataraika. Kalma ianao aloha. Fa mila vitanao zay, tena akaikinao mila vitanao zay hoe aza tambatra le olona hoe tsy le zavatra ataony hoe. Misy fomba fiteny amin'ny teny frantsay zay hoe ne jetez pas l'eau du bain et le bébé. Rehefa le sasa anatin'le any zany le zaza, sasa anatin'le baignoire dia ario amin'izay ny randraka izy dia arinany daholo miaraka amin'le zaza. Dia ozy izy hoe aza arina miaraka amin'le rano le zaza ny sasana, ohatr'izay mihitsy le izy, aza tsaraina ohatran'le teny le olona. Fa iny olona iny sady ao am-pony Jesosy no tiany Jesosy ary tiany Jesosy ho vonjena. Tena akaikinao enao ny tian'Andriamanitra ampiasaina hoe anana fo tsara hoe mba hamonjen'Andriamanitra ny hafa hoe. Mahatonga amresaka an'izany dia satria tsika mantsy manana faniriana mba hisitraka amin'ny fomba an'Andriamanitra. Efa akaiky ny fiafaran'ny taona sy ny fiavian'i Jesosy, fotoana zao ahaizanao miaina eo amin'ilay position tonga an'Andriamanitra ombanao isan'andro. Tsy isaky ny sabotsy maraina any ianao no ombany. Dia amin'ny sivy sasany vao mirava dia tsy ombany tsony. Tsy normal zany. Eto ianao ombany. Miala eto ianao ombany. Misy sambosatsy ianao ombany. Miala ato ianao ombany. Mandeha amin'izay alenao any ianao ombany satria manino? Voatahina. Maharitra ianao. Zay fa mivoaka amin'izay ilay sekoly. Maharitra ianao eo amin'ilay zavatra endrasan'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ahitananao. Sambatra ndray manery teny izy no sandratra. Amen. Le voalohany nanaiky anetry teny izy akany toeran'ny mpanota. Le faharoa tsy mitsara jentilisa izy fa mitsara ny zavatra ataony jentilisa. Fahatelo Matthieu 17:15 17:5 zavady naran'i Jesosy. Anisan'ilay fankasitrahana resantsika hoe za manao izay sitrany naran'ny Tompo. Raha mbola niteny izy indro nisy rahoana mazava nanarina azy ireo. Satria niresaky Mosesy, Elisy, Jesosy teo amin'ny tendrombohitra ny fivatare. Ary in'izao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy noenoy. Inona ny zavatra nataon'i Jesosy mahatonga Jesosy nahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra? Tonga teo Jesosy andray ny flambeauan'ny fitoriana satria izay nitoriany Mosesy sy izay nitoriany Elia dia hoentin'i Jesosy ho ahitsy mba tsy ho diso ny fijery ny fiangonana no momba an'Andriamanitra. Azosika ve zany? Raha tsy tonga Jesosy dia misy zavatra diso be dia be iainan'ny fiangonana mandrakandroany. Fa soa fa tonga Jesosy dia nahitsy ilay fomba fijery diso ary no azavaina ilay fomba fijery manjavozavo momba an'Andriamanitra. Ohatra, tonga avy any zao i Elisy. Elisy ao zany tsy nanam-bolo, tsisy volo. Ary teo nahitana fa tsy mpanao mirakly izy. Satria raha mpanao mirakly izy dia ny volondohany aloha no nampaniriny. Sola izy niditra teo brown izy niala teo.
fa porofon'Andriamanitra mihitsy ny hoe ho ampiasaiko ianao a fa tsy anao io, ho an'ny hafa le izy a fa tsy voatery ho anao. Manetre tika niny a ndana misitrika averiny misitrika ataova zay mihitsy vo avy nosorana ho profety am'izay Elisa na mifandeha ary miova. Ozy izy paster Rodolo zay rehefa mitodika dia mitodika daholo ny vatana ray amanontolo. Nefa taloha ianina to dia lo fotsiny azonao le totodika izy le sole le tsisy volo dao tsika isaina raha nisy io tsara ty zavatra ty marina be raha nisan'le zaza nanakora teo ny zanak'le sponsy sponsor anozona ve Elisa matesa daholo akoatra ny zanak'le manohana itsy inona tiako tenenina raha nisy zanadravaviny reniny tao na nisy havany mihina fa tsy nanozina izy fa satria ve zanak'ikala hafa le izy dia mamoaka tenozina ianao. Reo ankizy ireny hoe manana destin, manana ray aman-dreny, manana rêve, rentré amin'ny latsinainy reo ankizy ireo. Tsy haiko azy zareo hoe fa dia noho ny amin'ilay fotezitra foana tonga dia nozony ankizy milalao. Dia ino no lasa lesony? Raha vampanompon'Andriamanitra solasola tandremo. Zay mahatonga andreo mety matahotra ananga. Tsy haiko aloha, tsy fantatro mety ancien testament le izy. Satria lasa klasen'ny olona hoe ny fahatezerana Elisa égal fahatezeran'Andriamanitra. Tonga avy any amin'izay Jesosy. Toy Jesosy le fahakizitinana aloha tsy izy to dia nitsiny. Jesosy tsy d'accord raha manozona olona mivera tamin'ilay fitsarana jentilissika. Ny fiadiana voaforona amelezana ny tsy ambinina fa tsy le olona namorona n'le fiadiana. Tsy le olona no voaozina fa le fiadiana. Satria le olona ao am-pon'Andriamanitra tahaka anao izay tonga eto ao am-pon'Andriamanitra. Dikan'izay nety sa tsy nety nataony Elisa sola? Tsy nety. Mino fa rehefa tonga tany an-danitra izy a mety nijoro daholo ny anjely dia teny hoe ino le sola dia hita ny réaction-ny. Anozina anjely ve? Teny hoe kaikanao azo atao eny angely tsy manozina hoe. Teny hoe kaikanao azo atao tsara hoe. Tonga avany Eli, ny zavatra noman'Andriamanitra aminazy dia zao mampidina afo ianao a rehefa misy altara. Zany hoe raha sida tsisy afo zany ao an-dakozia, mahazo mampidina sa tsy mahazo mampidina afo Eli? Fa misy mbola décidéany eo efa nomena le izy tonga miantsika ely mivoaka eo am-baravarakely miditra mahay eo ny tranonao fa Andriamanitra efa miteny fa altara le izy fa tsy trano. Tonga avy any le miaramila hisambotra azy. Raha lehilahin'Andriamanitra kisy afo ao aminareo, reo nga altara. Olona reo mety hoe tsy tonga aloha izy, mety hoe olona tara izy fa tsy altara fa olona tara. Samy hafa zany. Fa satria le fanekena efa mamaly eo amin'ny fanosorana, izay mahatonga ireo ny onction, dia nilatsaka ny afo, mahay le olona 50. Ary za mahita fa mety ny ray amin'le 50 teo a dadan'le zaza le nozon'ny Elisa. Tsy haiko azonareo hoe zany hoe noho ny amin'ny toe-potsy voahevitra nampanopin'Andriamanitra zany a dia ringana ny babany a, ringana ny zanany. Tonga avany Jaona sy Jakob tsy nanaiky antsika an-tany Samaria. Reo akoatra miseho ohatra tsy fatany angany asa fanompotsika. Toy nijery Jesosy. Fa nga moa tsy maintsy fatany. Ka ahoana? Ohatra ny Eli, verset biblika. Dao hozontsika. Toy izy Jesosy. Tsy mety. Le nataony Eli efa tsy mety, zay mahatonga le fanitsina. Zay le mahatonga hoe inona le fankasitrahan'Andriamanitra? Fa le Andriamanitra rehefa vitanao ny manintsy le tsy nety tany aloha fa nitsiny Jesosy dia miditra ao anatin'izay lalam-panitsiny izay koa ianao. Tena kaikanao tsy mahazo manozona intsony hoe tsy azo atao zany hoe fady antsika zany hoe amen na. Ozy izy ny Romanina 9:9. Romanina 8:8 aminaran'i Jesosy. Ary izay ao amin'ny nofo, izay ao amin'ny nofo
dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe izay eo amin'ny nofo dia tsy afaka anao izay mahafinaritra an'Andriamanitra. Mandeha anaraka ny fanahy. Amen. Mandeha anaraka ny fanahy. Hébreu 11:6 tsy misy azahoana sitraka eo izy. Tsy amin'ny finoana. Mandehana amin'ny finoana. Manino ireo ny resantsika? Satria ireo ny tenenin' Jesosy mba hahatonga an'ilay fombana azo aina eo amin'ny fiainanao. Iverina amin'ny Joba vetivety. Joba dia tia mamafy. Fa ny probleman'i Joba, mamafy ao natahotra sy fanahiana izy. Ny olona ny Joba dia izao, natahotra izy noho ny fahatahorany sao sanatria indray andro any izy ho tonga olona sahirana. Dia ny fanantenany dia izao, dia ny mbola manana aloha dia mamafy ny sahirana, sitrany rehefa ho avy ny fotoana ka miodina ny sarety, lasa sahirana eo dia mbo mijinja. Omany ihany ny rapitso e. Nefa ilay rapitso resahany, rapitso mpanahiana. Azareo ve? Raha mamafy ihany, aza mamafy am-panahiana izany ianao. Hoe mahatonga ty alefako androany, afaka raha volana tsy maintsy miverina. Tena mijoro vavolombelona eto fa Andriamanitra fizahany toetra ny Andriamanitra ao. Herina ny ray volana fa ifampijery eo nareo mianaka. Herina ny roa volana mbola mifampitazona amin'ny sisa fiandrianana eo nareo. Reraka eo ianao tiako tenenina zany. Reraka ianao toko Andriamanitra ny loto. Ohatra Andriamanitra tsy tia loto ianao ke moa izay izy. Tsy haiko raha azonareo ve? Ary mety misy dika mitovy amin'ny dika teny malagasy ny loto sy ny loto. Tsy mahazo miloko zany ianao. Kalezany pasteur ataovy fiazaka zany fa misy lokany amin'ny farany. Le lokany amin'ny farany fa tsy androany, tsy azoko ianao efa manao loka sady androany. Tsy mahazo miloko ianao. Tsy mahazo milalao ianao. Milalao resaka miloka. Misy olona mikidiridiry be anahy eto fa ahoana mihitsy. Ka misy zavatra tsy azontsika atao e, manotana zany. Fotoana tokony hivavahanao. Nataoko hoe tsy hivavaka ary ianao mba herao amin'ny ankonanao ary. Mba omeo fotoana ny famianao. Fahazalaniana amin'ny zavapoana ny androm-piainanao. Izay eo amin'ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tsy mandeha amin'ny finoana dia tsy mandeha araka ny fankasitrahan'Andriamanitra. Probleman'ny Joba teto, mamafy ihany fa fanahiana sy tahotra. Sao sanatria rapitso, tsy anana. Dia sofa efa mamafy androany mba hisy ho jinjaina rapitso. Diso zany. Faharoa, tia mamafy Joba fa tsy ampivavaka. Raso. Ny karakteristika amin'ny fatahoran'Andriamanitra dia zavatra anankiroa. Tia mamafy dia tia vavaka. Nahitako an'izay, rehefa resaka tamin'ny Cornelio ilay anjely dia izao teneniny hoe ianao ozy izy dia sady matahotra an'Andriamanitra, ny voarain'Andriamanitra, ny vavaka ny voarain'Andriamanitra, ny asa fiantrana ataonao. Dika izay, ny olona matahotra an'Andriamanitra zany complet rehefa sady tia mamafy no tia mivavaka. Avereny hoe tia mamafy ataovy ny tanany tia mamafy dia tia mivavaka hoe. Probleman'ny Job tia mamafy fa tsy teto amin'ilay vavaka izy ohatra zay mahatonga ny devoly lasa afaka nyresaka tamin'Andriamanitra satria eo amin'ilay kanala mbavaka tokony hijoroany Joba tsy nijoroany no hijoroany Satana hoe manondrana eo. Rasorany raha vao tsy mivavaka ianao dia ampiasain'ny devoly ny telefoninanao hiresaka amin'ny tompo. Zay, jereo Joba toko voalohany, ahoana koa no nahafahan'ny devoly miresaka amin'Andriamanitra momba ny Joba satria Joba tsy mivavaka fa tia manome. Raha tadiditsika ilay zanaka mpaminany namela vady aman-janaka bokany trosa tadidinareo ve zay tamin'ny andron'izy zay tamin'ny andron'ny Elisa dia hozy izy le madama le mpanomponao vadiko tena matahotra an'Andriamanitra be izy. Dia ny zavatra hitako le rangahy io indray tia mivavaka be fa matity. Tsy haiko azonareo ve izy. Tia mamafy Joba fa tsy ampivavaka. Fa nisaoran'i Jesosy tao anatin'ny problema ny tombon'ny fiainam-bavaka Joba. Aza miandro problema hitombon'ny fiainam-bavaka. Ampitomboy tsara fotsiny fa ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra. Amen. Secret ny afo nanananan'i Joba eto amin'izay tsika resaka momba faharetana. Any amin'ny bokin'i Jakoba toko 5:1. Any Andriamanitra vao mamoaka zao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Jakoba 5:11. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Renareo ve ny faharetan'i Joba? Dia zaho zao tamin'ny namaky an'io dia mbola tsy henoko.
Satria tamin'izany namaky ny bokyny Joba tsisy an'izany mihitsiny. Hitanareo amin'izay ve le secret tsy niresahana tany amin'ny bokyny Joba fa ny amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba navoaka ny fanahy masina hoe ny tena nahatonga ny Joba nahazo le double portion ny verina amin'ny loniny izay very satria izy nana-paharetana. Renareo ny faharetan'i Joba ary vitanareo ny farana nataon'ny tompo taminy miantra indrindra ny tompo sady be famindrapo. Nana-paharetany Joba tamin'ny asa fiantrana. Ohatrany ahoana le faharetana ao anatin'ny asa fiantrana? Nanam-paharetany Joba satria tsisy mivaly le asa fiantrana nataony. Azontsika ve zany? Fa nataony foana. Nataony foana satria fantany hoe izy mba nomena dia afaka mba mizara. Jesosy avy eo nanazava ozy izy Jesosy. Raha manao zavatra ozy izy dia ataovy amin'ny malahelo ozy izy. Ataovy amin'ny olona izay tsy afaka hamaly ozy izy. Nanam-paharetany Joba nijoro nandritry n'le fotoam-pamafazany tamin'izy nanam-bola be. Fa indrindra rehefa tsy nanana izy dia nanam-paharetana izy niresaka tamin'Andriamanitra. Tao anaty fahantrana be Joba tsy nivadika ary tsy mba nanary an'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy. Matthieu 10:22 minaran'ny tompo. Ho alan'ny olona rehetra nareo no ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Misy ifandraisany amin'ny famonjena le faharetana. Averiko kely hatramin'ny voalohany, nangetaheta secret Joba dia nomen'Andriamanitra le secret hoe za afaka miaraka aminao. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra miaraka aminy? Manetry teny izy dia misaina famonjena olona be dia be. Dia anatin'ilay fanetretena ny kompleten'i Jesosy hoe rehefa mahatsapa tena ho faible dia tokony mba manao izay afinaritra n'le mahafeno sy le mahavita dia Andriamanitra. Rentsika teo ilay fankasitrahana be dia be na tamin'ny fanetretena, fitsarana ny jentilisa, fafana manintsy ny zavatra tany amin'ny testamenta taloha mba hifanaraka amin'izay nitsiny Jesosy. Toy izy ny tompo ato amin'ny Luc 21:19 amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Matthieu 11:29 entiny ziogaka mianara amiko malemy fanasady tsy miavonam-po dia hita fitsarana amin'ny fanahinareo ianareo. Ny zavatra nasain'i Jesosy ianarantsika eo amin'ny sekolony toetra dia fahalemem-panahy sy fanetretena tsy miavonam-po. Fa ny zavatra mahavariana any amin'ny boky Efesiana 4:2 ny secret an'ilay toetra omeny Jesosy anankiroa tokony anantsika ireo dia faharetana. Naran'ny tompo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Tasoary. Rehefa niaina fahatahorana n'Andriamanitra Joba, nisitraka fombany satria nanetri-tena, dia nikompleteny taty amin'ny epistily hoe nisy faharetana miafina tao. Tena kaikinao, le faharetana miafina hoe. Izay mampasecret an'ilay izy hoe. Eto indray Jesosy miteny, aoka nareo hianatra fahalemem-panahy, menara fanetretena, dia ny boky Efesiana indray kompleteny fanahy masina hoe fa misy faharetana miafina koa ahafahanao mihazona an'izay zavatra natombokao. Mila mianatra maharitra tsika ry havana. Amen ry havana. Raha ohatra ka fruit de l'esprit ny toetra, Galatiana 5:20 ka hatramin'ny 7:20, voankazo. Dia ny voankazo mandalo faharetana lasa voankazo masaka. Dia iny le voalazan'ny Romana 5:10 hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana. Tandremo sao dia mamangy fahoriana dia mifalifaly eo ianao le olona raha mitomana. Tsy fahorian'olo iny fa mifahoriana amin'ny fiaretanao ny nofinao no asain'Andriamanitra ifalianao hoe falia fa ombadika ny ohatry ny teriterena iny nofinao. Misy zavatra masaka ao. Inona le masaka? Le toetra. Manamasaka toetra ny fahoriana. Fahoriana mahatonga faharetana, faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra. Io fahatsara-panahy voazatoetra io le hoe toetra n'Andriamanitra voasedra, toetra n'Andriamanitra masaka. Ninonina fampahoriana misy? Bokin'i Jakoba dia milaza hoe misy azo pahoriana ve? Aoka izy hivavaka. Dina le vavaka mba ho masaka le toetra ao anatin'le fahoriana mandalo. Dia zany rehetra zany mila manam-paharetana zasy ianao satria tsy tian'Andriamanitra ianao ho maimaika dia mety hiala amin'ilay fahoriana. Nefa tian'Andriamanitra ianao hiaina an'ilay lalana miaraka amin'Andriamanitra mba ho tonga any amin'ny objectif Andriamanitra
masaka le toetra. Tena kaikinao mandray an Jesosy ianao hoe dia mahazo toetra hoe miatrika fahoriana ianao hoe dia masaka le toetra hoe. Tesalonianina faharoa toko 7:15 miarana koa azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny Tompo hanitsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Ny faharetana ao anatintsika rehefa avy nandray an Jesosy sika dia Baiboly manome anarana azy hoe faharetan'i Kristy. Taizy Kristy naharitra, tsy hoe niharitra fa naharitra. Oviana izy nanana pasiansy. Mihina fa azoazonao veroka. Taiza ohatra? Tamin'izy ny taiza ny mpianany. Ianao zao mieritreritra vetivety ny 3 taona. Fa ho ampitaiza ny 3 taona zany, enjany zany. Misy endry Petera. Fantatra Petera? Petera mamadika fotsiny tsotro zao rehefa misy mampatahotra. Tomasy tsy mino, zay teneninao dia tsy inoko. Vao manana hoe ho avy ny fotoana, tsy inoko e. Filipo reto le miteniteny foana le ananalane. Karaha safanipona misy Jesosy manina mbola tsy manana télé. Filipo mpiteneny zany. Zany ny aretana tao. Jodasy indray le. Ohatriny nankesy Jodasy. Lany tamin'ny asa soa. Hoy Jesosy, vao nasiaka valopy nisy vola to. Lany melohan'ny latsany le. Fa te hiteny aminao image zany teneny zany fa tsy nataon'i Jesosy zany. Fantany daholo zany fa nanam-paharetana izy amonjena an'ireo mpianan'ireo. Raha izay faharetan'i Jesosy izay no resahako aminao maranako an'ity sekoly androany maraina ity, dia mila manam-paharetana ianao ambara-pahatonga ny fijoroany izay manodidina anao sy izay miaona aminao. Amen. Amen. Afaka iovany zavatra rehetra. Afaka iovany zavatra rehetra. Amin'ny Romanina 15:5 dia izy ny Baiboly hoe Andriamanitra ny faharetana izy. Zany hoe misy ny fruit de l'esprit mameno ny fonao fa ny natiran'Andriamanitra mandriamanitra ny faharetana azy tena any anatin'ny ADN sy mikirina any anatin'ny ranao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao rehefa novaina hitovy natiora aminy ianao tamin'ny fandraisanao azy. Zay mahatonga le hoe izay nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tena kaikinao sady mameno ny fonao ilay izy hoe no any anatin'ny fanahinao any hoe natao haharitra ianao hoe. Raha misy zany ny olona manam-paharetana dia ny zanak'Andriamanitra tokony ho loha laharana amin'izany. Amin'ny faharetana ho lohany ianao fa tsy ho rambana. Amin'ny faharetana ho ambony ianao fa tsy ambany. Amin'ny faharetana anakarena faharetana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manina raha mba esorina le faharetana pastera dia mba le ambony fotsiny tsofina raha hoe lohany fa tsy rambony ambony. Ho champion amin'ny faharetana ianao. Ao am-piasana. Hoe misy taratasy andrasana mety amin'ny 9 alina ao vao tonga e. Dia tonga dia any aminao masony olona rehetra. Asevy izy miandry fa izy tsy monimmonina rehefa miandry. Dia raha raisinao am-pifaliana, miandry eo ampamakina Baiboly eo ampijerevana ny rediffusion en séminaire troisième jour tany Mazanga iny. Eo dia falifaly tena kaikanao falifaly Raha vao mototra dia tsy mety le izy hoe avereny tsara moa hoe falifaly miandry eo. Jery lery ianao amin'ny fito terahina Jesosy. Amin'ny fito sy ray. Alleluia. Aza mijery lera rehefa miandry zay ngamba lesona anankiray. Tonga amin'izay ny amin'ny 6 sotra Andriamanitra fa tonga soa zany le nandrasana. Tonga avy any le olona tena azafady. Ianao ve niandry? Fonanao zay niandry. Ty le colis dia ty. Maika be nga ianao. Fa raha maika ianao afaka mandeha ne. Ty valipity fa tokony ho tonga aloha zay fa tena lasa nanahirana anao. Eny. Tena mitsotra andreo marina fa mahareta fotsiny reta. Na nigiasa ary miteny hoe izay maharitra vadin'andriana, izay tsy maharitra vadiny kiodikely. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena.
tsy midika ndray zany hoe vao misy miteny hoe ampiasana dia zahoka za za miandratra afara izy vola be tonga amin'ny valopy Andriamanitra ny fizahantetoetra ny Andriamanitra ao Andriamanitra ny sedra tonga mitantaran'izany fotsiny dia hoe afaka nokatra lalin'Andriamanitra possible koa tonga leo misarapetsaka glasy izy dia mety hiteny hoe araiza le valopy ny tenenin'ny pastera aza menimeny isaory fotsy Andriamanitra aorony ny entany dana mody asifaliana mody sotra Jesosy eny an-dalana eny tutututu misy SMS tonga votre compte a été potsina be ina tiako tenenina vitan'Andriamanitra mamaly fity fa avoay fotsiny le toetra tsara amen mahita fa misy olona manomboka andro amin'ny maraina tapa-kevitry ny aharitra izy satria le zavatra be dia be ny tenenina teo ireny tian'Andriamanitra aharitra fa tsy hoe androany ihany fa androany rapitso oviana koa ravaka pitso ambara-patonga ny tompo eo ianao ainao mahatonga le faharetana takiana sy ilaina tsy mety raha hoe tonga ny tompo dia zay efa niandry ela be fa androany mba tsy niandry anka raha efa niandry any hatramin'izay dia miandrasa tsara ny tompo foana isan'andro amboary ny toetra amboary vao ny fo maraina tsara fanahy androany rakizy tsara fanahy androany angatao izay tianareo fa omeny Jesosy ianareo enao angavaka iteny angatao izay tianareo angataka ny tsy anananao eo le zazo reo tena akaikinao enao ne tsara fanahy teneno izy enao ne tsara fanahy hoe avereno enao ne tsara toetra teneno izy enao ne olona mahafinaritra ny olona manana an' Jesosy olona tsara tena to dia hitanao mihitsy hoe olona azo fialana tena marina zany dia fria mbola mitodika indray dia mame voninahitra ny tompo fa ho ambadiky ny faneketsika hiaina tahaka izay niaina an' Jesosy misy fandresena misy vavolombelona misy voninahitra misy fahagagana misy zavatra mitrango fa manana faharetana ataontsika hitsangana hisaotra ny tompo misaotra anao izay ray aminaran'i Jesosy mankasitraka anao izay ny amin'ny fotoana andro amin'ny maraina niaraka tamin'ny Job ianao fa nanam-paharetany Job novainao ny fiafarany fiainany satria naneho faharetana izy tamin'izay niainany sy ny lalovany zany no isaorana isankasitrahanao koa androany satria tairinao izay tsy ho maimaika fa anome malalaka ny fotoana iasanao rehefa misafidy ny iova izay satria ny fiovana rehetra ilainay dia miankina amin'ny fiovanay avy any anaty aza vela izy sy amita tena izay manatrika eto satria izao rehetra izao dia miandro ny fampisehoana andreo zanak'Andriamanitra mankasitraka sy misaotra anao izay fa ny natiora anao no efa atao anatinay natao hiaina fiovam-po sy fiovam-piainana izay ary fiovan-toetra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta natao haharitra izay tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto hianatra an'izany faharetana izany maharitra eo ampikatsahana izay mba ho ankasitrahanao satria mila ny fombanao isan'andro izay tsarovy izay tonga eto ayanetry tena ametraka ny tenany olay karazana olona osa tsy ampiery natao hiankina tanteraka aminao ary natao hikatsaka sy hitady izay mba ho ankasitrahanao sy mahafinaritra anao misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen misy ny faharetan'i Jesosy ao anatin'ny nofiny sy ny rany misy ny natiora an'Andriamanitra ary misy ny fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny fandraisana androany dia ataovy tsaronao manokana point anankiray manokana eo ampanaovana ny fandraisana tompo aoka ho velona atao anatiko le faharetana efa napetraka ao atao anatiko tena akaikinao le faharetana efa ao anatinao hoe fa rehefa miombony ianao hoe dia misy fahatserovana hoe azitsika ve ianao matsiaro an' Jesosy dia ny zavatra sain'Andriamanitra tsaronao androany dia Jesosy naharitra
ho anao. Dony itsika isaina hoe impatient be mihitsy ny tompo tamin'izy namonjy ianao. Vonjeny tany amin'ny croisade ianao ny sabotsy. Lady dia efa nitakian Jesosy ary toa tsy mamaky baiboly akory, toa tsy mivavaka akory. Dia mba saintsany hoe taisika raha izany nataon'ny tompo. Fa nijereny Jesosy indre manam-paharetana Jesosy satria ny zavatra efa hitany ny omeganao. Efa hitany ianao any amin'ny farany. Niala izay namadiana azy Jesosy nandray mofo dia niteny hoe tia ny tenako izy izy. Tia ny nofoko izay nivakiana ho anareo izy izy. Izao natao ho fahatsiarovana. Fa ny nofoko ny tena fihinanaran-drako ny tena fisotro. Ary izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ao anatin'ilay fiainana ilay faharetana. Androany maraina manokana, tsarovy mba ho isan'ny toetra mora mivoaka avy ao anatinao izany faharetana izany. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy alohan'ny hinanana sy isotronay eto amin'ny latabatra ny fiombonana aminao. Fona aminao izay fa misy taona tsy manam-paharetana. Ary izay tsy faharetana izay no entinay mba ho voadio hiaingany vaovao. Mba ho karazan'olona tsy monmonina na manome tsiny na mora kivy sy mora ketraka na mora reraka. Fahatsiaro fa ny faharetanao efa tao anatinay. Ary anisan'ny mampety ny fiarahana aminao ny anananay faharetana mametraka fa ny zavatra tsara rehetra ary ny zavatra tsara indrindra dia mila fotoana. Misaotra ny amin'ny famonram-po sy famelan-keloka avy aminao indray andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaora azy. Ny faharetanao Jesosy efa napetraka atao anaty fonay. Matsiaro amin'ny lalany teny fahamarinana izay androany fa mila mamoaka an'izany ara-potoana manomboka androany iray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisy Jesosy kapoaka dia izao noteneny tia ny raha fanekena vaovao izay latsaka famelana ny heloka ny maro. Noho ny amin'irahany Jesosy dia nanomboka tantara vaovaontsika izay ny testamenta vaovao. Nampidirina ho isan'ny mpandovitsika ary ny lova dia Andriamanitra tenany mihitsy ny mpandova an'Andriamanitra isika. Androany maraina no nononako amin'ny anaran'i Jesosy ho avela ny helokontsika tsiraray avy. Ny anaran'i Jesosy ho avela ny heloko ao. Mahita depara vaovao miaraka amin'ny tompo tonga anao ho karazana zanak'Andriamanitra taria amin'ny fanahy mandeha am-pinoana. Manao izay ankasitrahan'Andriamanitra ary manam-paharetana miaraka amin'Andriamanitra. Misaora azy. Ao afontanao dia isaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny latabatra. Hosoranao diloilo vaovao indray ny lohanay. Fenonao ny kapoaka amin'ny fiainanay. Ataonao vonona miaraka aminay indray ny fahasoavanao sy famindramponao. Saotra betsaka Jesosy ny amin'izay rehetra efa niaretanao sy nananao faharetana ny aminay hatramin'ny androany. Noho ny amin'ny faharetanao ny aminay dia afaka ny anam-paharetana izay ny amin'ny hafa. Mba ho vonjenao ireo olona manodidina anay, ireo olona mifanerasera aminay, ireo olona miaona aminay. Tia hifandray amin'ny fankasitrahanao izay. Ary tia hita sy hisitraka ny fombanao mandrakariva tokoa araka ny fampanantenanao hoe hiaraka aminareo mandrakariva. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto hatrany amin'ny zaza ka hatrany amin'ny loha olona sy ny zokiolona. Ialeto izy mba hanapatsapana fa tena eo tokoa ianao, tena miaraka aminy tokoa ianao, ary tena momba azy tokoa ianao. Saotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoana vetivety anao fanatitsika sy fanambarana. Anao fiderana anankiray. Alleluia. Tain'Andriamanitra tsika, misaotran'i Jesosy ny amin'ny hafatra, aza mbola mainka mody ianao fa rehefa mirafy ity fotoana ity tsisy valopo zaraina fa misy tsodrana. Ya, anao fanatitra tsika dia ataovy ao anatin'iny boksiny ny fanatitra omenao an'Andriamanitra na fahavolon-karena na sakrifisy izay atolotritsika ao an'Andriamanitra, hoentintsika manatanteraka koa ny asan'Andriamanitra izay miandry antsika. Rehefa tapitra ity fotoana ity dia mbola misy fotoana eto rehefa avy eo ny sampana rehetra samy mamonjy ny sampana misy azy manomana ny croisade kely izay tanterahantsika amin'ny herin'ny rapitso.
dia tahakan'izay koa zay rehetra efa nisoratra anarana natanteraka ny batisa dia mijanona eto daholo rehefa avy eo a dia mijanona eto aloha eto zay nisoratra anarana anao batisa. Raha mety zao ianao vao mandrely antso a dia mbola afaka misoratra anarana ianao a raha tapa-kevitra amin'izany tain'Andriamanitra. Ny programantsika dia araka rehefa nambarako teo a amin'ny herin'ny rapitso a manana croisade kely misy rally de miracle ho ataontsika ery amin'ny bypass a eo amin'ny toerana misy ny centre dia anasanantsika rehetra ao ambadiky ny gastro pizza iny amin'ny bypass zany toerana zany raha mbola tsy hitanao a dia io fotoana io a fotoana iarahantsika indray manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny olona rehetra amin'ny faritra atsimon'ny rano rehetrarehetra iny ary zay fanomanana an'izay dia efa netanako antsika sady a manomboka amin'ny latsinainy a dia misy fizarana flyers mitety tokantrano any amin'ny faritra rehetra iny a dia zay rehetra liana amin'izany koa rehefa avy eo tonga dia miomana ny ambassador mandamina amin'ny programa isan'andro amin'izay rehetra vonina natanteraka an'izany asan'Andriamanitra izany. Ny sekolontsika amin'ny herinandro a latsinainy talata larobia etsy amin'ny supérieur eo amin'ny rihana faharoa anasanantsika ny isaky ny amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 ora sasany a latsinainy a sekoly ho an'ny famahana olana ny talata sekoly fanasitranana larobia sekolyn'ny fitahina sy ny fanambiana toetra ary ny tokantrano a dia anasanantsika izany fotoana amin'ny herinandro rehetrarehetra izany a zoma sy ny sabotsy a miveriny eto ihanytsika zoma amin'ny 4 eto ny fotoanantsika miaraka misaotra ny tompo a eto amin'ity toeranyity ihany dia ny sabotsy a mbola misy fotoana eto ny sabotsy a fa ny lahadintsika izay vao manatanteraka nyo rally de miracle eny amin'ny bypass io. Ireo programantsika amin'ny herinandro ho avy rehetra iny a tsarovy ambavaka ihany koa afaka ray volana any Masanga indray a grand rally de miracle 13 14 15 octobre any Masanga eo amin'ny Boro a dia hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra kotsika amin'izany programa mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy zany a miomana mambavaka tsika amin'izany asa rehetra miandry zany ary hoetao mambavaka fa manana projet maromaro tsika atao hoetao mambavaka ny radio mba tena hiasa koa Andriamanitra amin'ny fanatanterana n'izany asa zany a tena hoe amangina Andriamanitra tokantrano be dehibe eto Antananarivo eto dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany zavatra rehetra zany a manasanao hitsangana ary injiro tananao dia dao hivavaka amin'ny fanatritsika ray amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra anao izay a ny amin'ny fafana mijoro a eto anatrehanao indray mitondra ny fanatitra androany. Jesosy mba hakasitrao a fa vokatra ny fonony tsirairay avy ary sombony tokoa avy tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao anay a zany no entinay manome voninahitra anao androany fa mba hahita ny fakasitrahanao izay ary tsarovony tsirairay avy eo anatin'izay fiaretana sy ny faharetana koa miaraka aminao Andriamanitra eo amin'izay rehetra fanompona sy ny fiarahana aminao ary tehirizy mandrakarivo izay sy ny fanoloran-tenanay mba ho voatahiry ambara-piavinao eny amin'ny rahona lanitra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitehaka mafitsika voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Dao tsika ika mafy hoe alleluia. Dao tsika hideran'i Jesosy a. Dao tsika tena feno fiderananao zay Jesosy a. Deranao zay fa feno faharetana ianao teo amin'ny fiainanay Jesosy a. Alleluia. Lasa ary sika. Dao tsika itiaka. Hey! Tsika feno fiderananao zay Jesosy a. Feno fiderananao izarirayo misaotra nawe tudo sua sese sana papinao anay afetsika ihany feno fiderananao zay. Feno fiderana. Feno fiderananao izarirayo misaotra nawe tudo sua sese sana papinao anay misaotra nawe misaotra nawe izay fanjao nawe fiderana nuwe kimisaotra ninala nawe iafalitano ikuasenaye namsaotra nawe iranayo misaotra nawe izay fanjao nawe fiderana nuwe kimisaotra ninala nawe
misaotra anao e faneompisaorana faneompisaorana toeranay averitsika fitsibinana natolotra ao anay fitsibinana trano no natolotra ao anay misaotra anao e faneompisaorana faneompisaorana toeranay misaotra eo amintsika dia misaotra anao izay fatiavinao e fiderana noety misaotra ny ananao e tiafaninay no indroaseonay e ka misaotra anao nirainay io misaotra anao izay fatiavinao e fiderana noety misaotra ny ananao e tiafaninay no indroaseonay e ka misaotra anao nirainay io atavambony tanany fifankatiavana ny fifankatiavana no natoronao anay misaotra anao e tanterainay atrany zany afatrao izany averitsika ny fatany fifankatiavana ny fifankatiavana no natoronao anay misaotra anao e tanterainay atrany zany afatrao izany misaotra anao jesosy misaotra anao izay fatiavinao e fiderana noety misaotra ny ananao e tiafaninay no indroaseonay e ka misaotra anao irainay misaotra anao izay fatiavinao e fiderana noety misaotra ny ananao e tiafaninay no indroaseonay e averitsika misaotra anao izay fatiavinao misaotra anao izay fatiavinao e fiderana noety misaotra ny ananao e tiafaninay no indroaseonay e ka misaotra anao irainay io misaotra anao misaotra anao rainay io misaotra anao irainay misaotra anao rirainay io misaotra anao irainay io ka misaotra anao rirainay io halleluja halleluja otsika zay manaraka ny directa dia hotapahana vetivety fa aza miala fa tonga dia séminaire avy masanga no hoarahanao tapao zay eno eny inona ary zany le votoatin'le androany raha hiteny zany tsika hoe za maharitra dia misy fanontaniana toyany maharitra amin'ny inona ao a satria joba le voalaza teo naharitra izy tamin'ny fanetretena azonareo am'izay dia iny le tenen'i jesosy hoe mianara amiko sisa za manetry tena dia ny ao ambadiky ny fanetretena sy ny fahalemem-panao izy a le misy ohatrany hoe misy pilie miazo natao hoe faharetana mba tsy hoe androany any ianao no manetry tena fa androany ianao manetry tena raha pitsy ianao manetry tena ohatra mbola tsy hitanao mivokatra le fanetry zany any aloha le faharetany fa fantatrao hoe toetra mampety ianao napetraka Andriamanitra ao anatinao atao iainana dia iainanao fotsiny le izy amenna ava fontanao dia asio fisaorana tena hoe ataovy misokatra ho tompo an-trany ao anatinao teneny izy hoe manomboka androany tsy aharitra fotsiny any fa aharitra eo amin'le toetra ankasitrahanao averen'izay retsadritra aminaran'i Jesosy a misaotrany amin'le sopanairanan-droany fa tsy hoe maharitra fotsiny izay fa natao aharitra eo amin'le toetra ankasitrahanao tahaka ny Job naharitra nanetry teny izy dia teo amin'ny fomba anao ary zany koa rehefa nytenenao tamin'ny asa fanompona fa eo amin'ny fomba anao aoka ny tsiraray avy any ay aneo faharetany toetra amin'ny vady amin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny amin'ny piray-tapo amin'ny mpiara-manompo amin'ny mpiara-miasa amin'izay olona mety manano sy miasa ao an-trano amin'izay mety ho miasa karamaina ho an'izay manana orinasa amin'izay mpifanolo-bodyrindrina amin'izay olona mpifanerasera aoka ny faharetanao Kristy io tena
ho aseho avy atao anatinay keo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dao tsika hivavaka. Afaka ny sitrana andro amin'ny maraina ianao. Amen. Afaka ny hoafaka andro amin'ny maraina ianao. Aoka ianao hanana patience amin'izay efa napetraka ao amin'Andriamanitra. Mety hisy ho ataony androany dia aza taitra. Mety misy mbola tsy ataony androany dia aza atao manaitra anao fa maharety ianao ao anatin'ny famoahana an'ilay toetra takian'Andriamanitra. Tsy hoe miankina aminy tsika eo am-piandrasana valim-bavaka dia rehefa maharitraritra ilay satria misy zavatra tia nomasahana dia ohatry manomboka malaindainy tsika hiankina aminy. Izay ilay tsaboana androany. Ary rehefa miasa ilay fanafody satria nofo sy ny tenan'i Kristy efa ao anatinao. Tsy ny teneniko ilay izy hoe fanafody, efa nohaninao ilay izy hoe teneniko hoe fanafody ilay izy. Dia efa miasa ao anatinao. So tsika miteny izao efa manasitran'Andriamanitra ny anaty. Atonga anao ho afaka amin'ny impatience ilay tsy faharetana. Manomboka ho renao riana ty fotoana andro amaraina ity, na ianao ary ho gaga. Lasa ohatry ny renao zany hoe hoay eo, ilay tsy vitako hatramin'izay. Lasa nomeny Jesosy fahafahana mba hamita an'ilay izy miaraka aminy. Izay marary manatrika eto ataovy amin'ny faritra marary ny tananao, tanana kavanana. Dao tsika hivavaka. Mino aho fa ny fijoroanao anampaharetana amin'izay toetra andrasan'Andriamanitra, anafaingan'Andriamanitra ny anjara fanotsanao anao. Ninninona mampahory sy mamparary ianao zao. Na fanaintaina na aretina, na any eo amin'ny tanana, na any amin'ny tongotra, na any amin'ny loha, na ny naty vava, na ny taova, mety tsy voatanisaka eto. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, fanasitranana. Sitrana amin'ny fanaintaina amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny rofonao io amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hitsangana vaovao ianao, hiverina amin'ilao ny hery sy tanjaka, ny torimaso, ny fahazotokomana, ny fahazotoana hiatrika isan'andro. Aoka hiverina ao anatinao ny joie de vivre sy ny raison de vivre amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Io ratra-po avy any amin'ny laso io androany, sitrana amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Io depression mitady azo anao io, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Io tendance suicidaire io, ohatry mitadirika mony teny zany foana, miala izay fahafatesan'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fiainao anatinao dia fiainana mandrakizay, izay nohaninao sy ny sotronao teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Manonona fiadanao ho an'ny tsiraray avy. Mandehana fa weekend béni ho anao ty weekend ty amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsiki fotsiny amin'izay mitranga sy miseho, aza mijery fotoana, banjino Andriamanitra. Avoay avy ao anatinao ilay faharetana efa nomeny, manana faharetana kely fotsiny, fa efa ho ambadika ao ilay zavatra tsara homanin'Andriamanitra masaka be, izay miandry ny fetezan'ny toe-ponao. Ianao nefa efa manaiky mba hiety ny toe-ponao, ataovy maharitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Tain'i Jesosy daholo. Dao tsika hiteka mafisara ho an'ny Tompo. Manana faharetana. Amen. Manana patience. Mety misy zavatra ianaranao, ohatrany tsy mety hay mihitsiny. Manana faharetana. Fahasokafan'Andriamanitra io. Amen. Mety resaka asa, manana faharetana. Aza kivy. Courage namako. Azono ho avy foana ny sandany moral anao. Aza vela hilatsaka izany mihitsiny. Fa Andriamanitra efa amperinasa. Efa eo mpikarakarana anao. Amen! Raisy nitsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Marina aminao ny tenin'i Jesosy hoe arindro izao ombanao mandrakariva. Ambara-patonga ny fahatamperan'izao tontolo izao. Hisokatra ny lalana. Hisaraka ny ranomasina mena amin'ny anaran'i Jesosy. Hiantony Jordana, hihintsa ny Jeriko, tafiditra ny Kanana ianao. Ho resy ireo karazana obstacle amin'izay toy ny géant sy vaventy be mitady anakana ny fidiranao ny programan'Andriamanitra. Tsisy asakana izany. Tsy raha araka izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy ny teny ianao fa resy ianao. Tsy resy izany ianao. Mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ao anatin'io zavatra mitrango io ahita hirika ianao anome voninahitra ny tompo sy akasitraka azy. Ary ho asehon'Andriamanitra ny fandresena sy ny vavolombelona. Ho asehon'Andriamanitra ny voninahiny.
weekend misy miracle ho antsirairay avy ty weekend ty satria avy eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao miaraka amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao miombona amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao tsy ordinaire amin'ny fiainanao extraordinaire amin'ny fiainanao tsy naturel amin'ny fiainanao surnaturel mihoatra n'olay mahazato io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen zareo fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen